very strange thing to think that in an evil age like this, that God then would be calling. Afatra nytoriany mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe ny Andriamanitra zao taona ratsy zao. Ny alahady maraina voalohany Aogositra 1579 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. He said he'd call a people what for his name. Rahalahy Orman Neville no miteny eto. Tatitra ny eto taorin'ny fivoriana nataon'ny filan-kevitry ny diakona sy ny mpandamin-draharaha ato amin'ny tabernakla ny zoma hariva teo, ka vakinay reto fanapahan-kevitry reto izay ahakasika ny lehilahy rehetra, ny vehivavy rehetra nanaiky ny anaraka an'izao asa vanim-pony zao, ka tia fantatra ny voadiniky ny filan-kevitra sy ny pastora ary ny pastora mpanampy. Vakiko reto fanapahan-kevitry reto izao maraina izao. Aoka ny tsiraray fantoka sy ihany tsara sy ty arak'izay azo atao. Reto fanapahan-kevitry reto dia natao sy nandalo tamin'ny filan-kevitry ny mpandamin-draharaha sy ny diakona, sady tena neken'ny pastora sy ny pastora mpanampy. Ny oronapeo rehetra misy ny toriteniny ato William Branham dia Fred Sofman na ireriany ny manao azy mandrapisiny fanamariana hafa ataon'ny filan-kevitra. Tsy ekenay hatreto izay mety hoe oronapeo maimaim-pona. Misy fanekena eo amin'ireo oronapeo reo ka tsy azony olo-kafadika afa-tsy Fred Sofman raha tsy hoe misy fahazoan-dalana nisoratany. Teboka faharoa, tsy misy olona manao fivoriana hivarotam-boky na oronapeo na boky kely na mizara lamba ny vavahana na karatra arak'izay mety hoendriny na mangataka fanampiana ka ekeny ty fiangonany ty na ny pastorany. Fisandohana no anaovan'izy ireny an'izany sady tsy nomena lalana izy ny anao an'io. Fahatelo, tsy mandefa mpitoroteny hafa ty fiangonany ty akoatra ny pastorany dia ato William Branham mba hanao fivoriana any amin'ny toeran-kafa. Reto manaraka reto no anton'ireo fanapahan-kevitry reo. Tonga ty antsofinay fa misy mpitoroteny maro mitety firenena ka miditra eo amin'ny fiangonana hafa izay milaza fa miara-miasa amintsika ka hoe nalefa ty fiangonana ty anao an'ireny fivoriana ireny. Tonga ty antsofinay ihany koa fa misy olona manamboatra karatra sy boky kely ka mandefa lamba ny vavahana sy ny sisy toy ny hoe nahazo alalana ny anao zany avy amin'ity fiangonana ty sy ny pastorany izay tsy marina. Nakasitrahanay raha olazainareo aminay izay fiangonana na izay olona hita ho manao an'io. Reto fanapahan-kevitry reto dia novakina ary nekeny ny pastora ato William Branham, ny pastora mpanampy ato Orman Neville ary ny filan-kevitry ny mpandamin-draharaha sy ny diakona. Hitanareo aneny tompo. Azo atao ny rehetra mba mino, mba mino, mba mino. Azo atao ny rehetra mba mino. Andesika iondrika. Ry rainay ny an-danitra malalo, feno fankasitrahana zay amin'ity maraina ity fa afaka ino. Nisy zany noho ny latsahany ranony zanakao Jesosy mba ahafahanay andray anjara amin'ny fahasoavany
ka ho tonga ny zanak'Andriamanitra lasy vavy noho ny nakatoavany hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana, ka voamarina noho ny finoana azy sy ny fitsanganany, ary ankehitriny ny fany masina dia narotsaka ato am-ponay. Feno fankasitrahana zay ny amin'izao tombontsoa manokan'izao, dia no tonga eto anio maraina mba hizara an'ireo fisainanay sy ireo fankalazanay zay voaseho tamin'ny hira, fijonona vavolombelona, famakiana ny salamo, famakiana ny teny, sady miandry amin'ny mpanajana ny anomezan'ny fany masina anay ny afatra amin'ny fanaraka amin'izao oro zao. Ekeo zany tompo, andraisanay tombony ane ny fahatongavanay eto anio, ka raha hiala amin'ity trano ity dia laza toreo avy tany Emosy ane zay hoe tsy nangorakoraka tato anatintsika va ny fontsika raha nyresaka tamintsika izy anio maraina. Ekeo ireo zavatra eo ry Andriamanitra mandrakizay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mazao toerana. Miarahaba anareo sakaiza eto na ny ao ivelan'ny tabernakle, ary reo sakaizatsika manerana ny firenena, dia zay rehetra any amin'ny morontsiraka andrefana lavitra any amin'izao marainy zao ndray hatrany amin'ny morontsiraka Atsinanana, ny avaratra sy ny atsimo zay mifandray an telefona. Tsara ny andro aty andehanasy, somary misy rahona kely mangatsiatsika, tena mahafinaritra, feno ny tabernakle, dia ny any atokotany sy ny eny amin'ny rindrina eo amin'ny fiandrasana lalitsika ny amin'ny famanginy tompo atsika anio. Ary antenanay fa nanome anareo andro mahafinaritra Andriamanitra, naiza misy anareo fa andro mahafinaritra ny anio, satria ny tompony nanome azy na toy iny na toetrandro andro mahafinaritra foana io. Faly sika raha eto, faly raha manana tombontsoa manokana indray ny aneo amin'izao tontolo zao ny finoantsika an Jesosy Kristy. Ary tiatsika ny anararoatra ny tombontsoa rehetra zay ahafahantsika maneho ny fitiavany sy zay nataony atsika. Anio isika dia natolotra vao fotoana vitsy zay ny filazana tokony atao, sady misy zavatra vitsy eto avy eo zay tiako lazainy, ary isan'izany ny filazana nomena mikasika n'ilay fivorian'ny filakevitra ndray ariva iny. Fa nisy diakona iray teto amin'ny fiangonana ny findramonina ny Arizona, dia rahalahy Collins zany, lay rahalahintsika mahafatrapo, ka mandritra ny tsy mahaeo azy izy ireo ny filakevitra dia nanendry ny rahalahy Charlie Cox isolo ny toerany fa lasa izy. Ary rahalahy Charlie Cox dia notendreny ny mpandamindra ara-dalàna na ny filakevitry ny diakona amin'ity fiangonana ity mba haka ny asa ny andraketan'ny rahalahy Collins amin'ny tsy mahaeo azy. Ary misy zavatra tiako lazaina indray te hisaotra ny olona rehetra, satria mety isy andeha hody ny sasany aminareo alohan'ny fivoriana fanasitrana narariva ny amin'ilay fanomezana tsara kely, maro mpitiavana, maro ny sakafo naterinao anay hatramin'ny nateto anay, ka avy amin'ny vadiko sy ny tenako ary ny fianakaviako tena kasitrahanay zany. Indraindray dia adinoko akory azy ny teniny amin'izany, tery loatra ny tena fantatrareo zany, ao anatin'ny karazana tafidivitra trano ny saiko, azonareo eritreretina hoe inona zany. Dia ireo olona zay tsy hoe avy eto amin'ity fiangonana ity ihany fa manerana an'izao tontolo zao, hitanareo, ka dia to miazona ny tena ao amin'ny tafidivitra trano io. Misy miresaka ny amin'ny fanoloran-jaza ary ny fanaovana batisa sy ny sisa, tena tsara zany, tiako ary afaka anao an'io, saingy tena sarotra ny raharaha, tsy manana fotoana mihitsy aho, tsy maintsy miazona ny fisainako tsy ala amin'ity aho, ty afatra ty. Fantatrareo fa milaza ny baiboly ny amin'ireo apôstôly na ireo apôstôly raha ny marina ao amin'ny baiboly voalaza hoe andeha mizaha eo anivonareo lehilahy tsara laza sy mahatoky ary feno ny fany masina zay mahay misahana an'ireo raharaha reo. Ary nilaza tamin'ny Bilia, hoy izy anao ny fanoloran-jaza venao amin'ity ry dada, hoy aho, la hitanareo raha maro amin'izy ireo no miandry ny atolotra ary marina zany, ka ilaiko ny miverina ary aka andro manokana mba anoloran-jaza. Fa tiako ny anao an'izany koa, nefa tianay ny saotra ny tsirairay aminareo avy amin'ny fonay, zahay mivady ary ny fianakavinay. Nisy olona nitondra hanimasaka, tsaramaso lena fotsy, pasteky, kantalopy eo, frezy, ka io rehetra azo neritreretiny io dia nentin'izy ireo. Nisy rahalahy malala sy nenabaviny ndray andro iny nitondra vorontsiloza be, mbola eo am-pihinanana ny foana, ka tena
nefa tsy maintsy laniko zany alohan'ny alako enganie fa raha tsy laniko de hoetindramatoa miaraka aminay zany ka de ka zahay de tena kasotrahanay reny zavatry reny fantatro fa ny maro am'ireo ny sasan'izy ireo tsy fantatro efa nipetraka teo amin'ny tohatra zany rehefa tongo zay ka de akasotrahako tokoa zany ary maro ny fantatro za de maro no efa hitako ary misy maro koa tsy mbola hitako azoko antoka fa mahazo ny tsirairay hoe tiako ny ahita ny tsirairay aminareo raha azoko atao saingy tokana ny tenako hitanareo ny tsy afaka hitany rehetra ataoko io rehetra fantatro fa azoko atao io koa ombanareo any Andriamanitra azoko antoka fa misy anankiray hiaraka aminareo de Jesosy Kristy ary izy mahavita zany izy ihany ny olona manatrika eo amin'ny toerana rehetra mahery eo amin'ny toerana rehetra ihany koa izy ka afaka maly zay rehetra ilaina sady manala ny zavatra rehetra ka fantany ihany koa zay ilainareo de zay zavatra ilainareo manoro hevitra ny tsirairay aho fa za tsy tena nataoko fanganaraka zay azoko natao io eny hatramina teto tamin'ny maraina azy ary andray an'izay rehetra azoko raisina ary raha zay tsy vitako de lay Andriamanitra mahery amin'ny toerana rehetra ne no amaly an'izay rehetra ilainareo araky ny areny voninahiny tsy voavaky tsara izy ty sitrako avy ny amaky azy karazana filazana manokana izy ty ary ataoko fa tsy maintsy Billy Paul nanoratra an'izao mitovy amiko any izy na zaza tsy mahay mamaky ny soratra fa de manana ny fomba fanoratako manokana raha nahita an'ireo la tenyko vitseto ianareo zay nisoratako eto de ataonareo ve fa isy azonareo misy tahaka ny kitana mamaky tetezany eto sy ny sisa ka tena rahala Adair avy any Arkansas mba anatona ny ato Peregrine etsy aorian'ny fiangonana zao de zao eny ary ankehitriny ny zavatra fary zay to tiako lazainy eto de hoe anio ariva dia isy fivorina fanasitranana ivavaka ho an'ny marary sika raha ariva ka de antenaiko fa hoe ianareo ary alefanay ny fiarabana ny amin'ny vahoaka rehetra manerana ny firenena amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy mba hitahin'Andriamanitra anareo amin'ity marainty efa madivany mitatao vovonana ny any amin'ny sasany aminareo ny any New York efa saika mitatao vovonana ny any ary ny any Arizona ny morontsiraka andrefana mbola eo amin'ny fito reo zao ka de misy arindrosika eto fa eo anelanelany hitanareo ary ane Andriamanitra raha eo am-pianono eny ity mety nataoko tato apoko zany raha mbola eto fa tsy nomenatsika lay efitra malalaka fa tamin'ny farany izy ireo vao nanome alalana atsika afana manao fivirina anankiray eo nefa tsy mahazo mivavaka ao any marary zay ny fanimpoko ilaiko ny manao arak'izay ambarany fany masina atao ka de no milafiko zany satria mila fahalalana eo am'izay rehetra lazay ny fany masina atao hitanareo ka de ataoko fa afaka hiaritra ndray andro amboniny sika na zany na tsy zany eto amin'ny tabernacle sady mangatsitsika ny maraina natao ny tompo tsara ho atsika ny androany ka de makasitraky sika eny eto ampanaovana an'izao ny tanjona anatongavaketo dia ny ampianatra ny am'ireo lovy farany reo lovy fito farany sy reo tropetra fito farany ary reo kotrokorana fito farany ao amin'ny boky ny apokalipsy ka hiezaka ny ampifandray azy ireo amin'izao ora ivelomatsika zao mba hanoizana ny amfisokafany reto ombokase fito reto ampiangonana fito nefa tsy nahazo hevitra anaovana an'io sika ka antenaiko fa ho faingana arak'izay azo atao de ho ka afaka hanana toerana ampo amin'io na eto na Louisville New Albany na koa norona tranolay mba ahafatsika mijanona maharitra eo arak'izay asain'ny tompo ataotsika fa ny am'izao raisiko zao tompontsoa manoko an'izao mba neoko amin'ny olona an'izay inoko sy ny finoko an'Andriamanitra avy eo hitondra anareo eo amin'izao ora ivelomatsika zao ka noho zany tsy misy olona manokana kendreny eto na fanekempinono na mety ho inona koa fa zay fotsiny no fomba fahitako ny tenin'Andriamanitra ary tamin'ny alahany teo sika dia nahita ny forotsahany fanahy nafinaritra be teo amin'ny teny tena naharitra izy io ary tsy tiako nijanona maharitra toy zany saingy tsy fantatsika nefa zay fotoana mety iaonatsika farany
ary sika tsy maintsy raha nytiatsika atongavana ny tiako atongavana raha ny marina dia arak'izay voalazan'ny Paoly fahiny hoe tsy nafeniko anareo fa nitoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Lasa Jesosy fa tsy nanafina ninninona tamin'ny mpianana izy ary ny amiko tena miafatratra nijanona eo ambany ositra ny fanahy masina ahitako ny amin'ny ny ora misy niafatra ho an'ny ora ankehitriny ka matetika no tsy tafavoaka mba hanao an'ireo ditoka amin'ny mpanompon'i Kristy amin'ny mampitoroteny nefa dia manana lehilahy maro aho izay miezaka ny hanampy ahy hanao an'io izay tena isarako betsaka ny amin'izany dia ireo rahalahiko mpitoroteny rehetra. Eny tsy sitrapoko ny azona ny olona maritra raha ny amin'ireny firenena andehanany afatry ireny ianareo ka afaka hoeto sy tazana ny eto amin'ity fiangonana ity anio maraina ny eny amin'ny lalatsara ny fitaziana-ankizy ny any ivelany ireo mandefa radio ny any anaty bus ireo fiara fitobina sy ny sisa ireo fiarakodia dia ho hitanareo ny olana misy fa isaky ny fivoriana dia maro ny fiara mandalo eto izay miantso sy ny sisa nefa tsy tafiditra izy ireo na anakaiky fa mila hevitra lehibe kokoa sika mba afahan'ny olona hipetraka sy azo aina tsara fa eo no hitondrako ny afatra izay everiko fa tena iankina ny aina indrindra ka tsapako fa ny tsiraray amintsika dia tokony azo aina tsara sy azo toerana mba ahafahantsika iaina miaraka amin'ny penina sy ny taratasy eo amintsika ny fandraisana loty sy ny baiboly sy ny sisa mba handraisana naoty nefa raha ny zavamisy dia no everiko fa hiverina iresaka ny amin'ny fotoana ananantsika aho izay ivelomantsika ary ezaka hitondra ny sasany amin'ireo zavatra ifanena aminareo ireo fa hanampy anareo zany eo raha tonga eto androany nandray androany na hoe misy mpitoroteny hafa miezaka ny tondra afatra ho an'ny olona dia ny olona eo andalam-pahafatesana tahaka antsika zao ary ko tena tombotra ny andro arak'izay inoko fa misy amin'izao andro zao dia ompiatsara velatsia raha hitady tory an'izay fantatro fa afinaritra anareo nefa manotra ny tenin'Andriamanitra na zavatra anitona ny vahoaka na zavatra toy zany za tsy mba tsy fanaraka amin'izay tokony ho maizy aeto ah hoe mpitorotenin'i Kristy tiako ny tory an'izay zavatra iveriko iankina ny ainareo ka tsy hoe mba ho hita fotsiny fa mifieritreretana hoe na dia maty aza androany dia ho zavatra iorina ho amponareo zany rapitso mba hampandroso sy hanompoana an'Andriamanitra. Eny tiako ny laza fa misy zavatra efa tena vonona ny tranga fantatro zany maro aminareo eto ny matsiaro ny fotoana ny aviany rahalahy Junior Jackson teo amiko taloha kely nakanesako tany Arizona ny amin'ny nofiny zavatra mahavariana firy matsiaro an'io dia nomeny tompo antsika ny dikany ary nitranga ara-bakte zany eny vonana ny nofo zavatra fa ndray izy fa ny zavatra mahavariana nisy lehilahy teto ndray andro iny avy tany Oregon zary izy raha nalala ka ny nanofo mitovy tamin'izany tamin'ilay nofony Junior Jackson ary tonga izy nanambara tamiko tsy fantatro ny dikan'io miandry ny tompo ah nefa fantatro fa ho zavatra avy amin'Andriamanitra io tsaro fotsiny zany zao no lazain'ny tompo io zavatra ivoaka avy amin'Andriamanitra zany tsy malala hoe inona io tena manaitra tokoa ny tena marina raha arak'ireo nofin'izy rola ny ray tamin'izy ireo dia mety ho batiste izy io na presbyteriana mety mipetraka eto izy an'io maraina tsy malala fa teto izy ndray andro iny tsy fantatro raha lehilahy nefa nambarany ala nofy sady nangano hoaniny masony fa nandona azy zany avy any Oregon lavitra any izy mba hoeto hitantaran'io tonga toy zany koa rahalahy Jackson nanio maraina tsy mifankalala izy roalahy ny ray amanarivo ny kilometatra lavitra an'le ray nefa ny nofony izy roa dia tena mitovy mihitsy koa dia azony ny fanahy masina tsy ho fantatro ny dikan'izany tsy haiko zay ambara amin'ndraha lehilahy nefa fantatro fa eo ampanaovana zavatra Andriamanitra ary ho be voninahitra eo masontsika zany eny niafatra an'io maraina tia maky aho avy amin'ny bokin'ny Galatiana tsy hitory aho
na zara lesona tony sekoly lahady ny eto ary eny ianareo lehilahy sy vehivavy mijoro eny amin'ny rindrina aoka isy olona hitsangana ray mela nareo hipetraka fotoana foy nanto zany eny tsy haneligelilahy ianareo ataovy ampanajala fotsiny ary ianareo reny raha mitomany nanto zany ny zaza dia aoka isy olona hivoaka avy ao amin'ny fitazain-jaza mba hananan'izy ireny efitra ho an'ny zanany raiso ankehitriny ny pensilinareo ny baiboly ary mivonona andray antsolatra an'ireo solatra masina vitsy hovakitsika tsy tiako ahatsapa vogeja ianareo tiakanareo raha atsapa fahalalana hipetraka sy andinika ary mety tsy miombo-kevitra ianareo izay tsy mampaninona akory fa mitory an'izao fotsiny manerana ny firenena ny maraina mba ahafahany zay olona efa nino niafatra nomeny tompo jesosy aho an'izao olo zao afantatra ny zava-mitranga sady ametraka an'io ao amin'ny soratra masina tamin'ny alady teo isika de nyresaka ny amin'ny hoe reo voaositra amin'ny andro farany fa ianareo raha nizaniza zay mpianolona-peo tena ataovy zay azaonareo any olona-peo io tsy hoe satria te hivatra olona-peo zay zay ny tanjony fa ny anaparitana ny afatra ny tanjony hitanareo raha manana fandefasana olona-peo nareo de mamori olona ary alefaso zany de mino tsara ireo voaositra mandre olona mitsangana nareo ka milaza hoe milaza ny baiboly fa amin'ny andro farany isy mpaminany santoka hitsangana ka anao andreo famataran'ireo tena soratra masina zany fa aizary zany no ampiarina tsy maintsy ampiarina araka ny tokony ho izy zany raha riva de tehitory raha sitrapon'ny tompony hoe Andriamanitra voambara ao amin'ny teniny manokana ny amin'ny tsy ahafahana mampiasa ny maso eo amin'izay tokony hametrahana ny sofiny hitanareo toy ny hoe atao piritiny baiboly rehetra de amoaka ny endriky Jesosy Kristy ny baiboly rehetra tiako ary ny resaka an'izany raha riva raha sitrapon'ny tompo areny raha tsy zany dia miandro manaraka ankehitriny ao amin'ny bokyny Galatiana ary ao amin'ny bokyny Kortianina faharoa efatra ray hatramin'ny enina avy eo ny Galatiana ray hatramin'ny efatra dia maky soratra masina vitsy aho ao amin'ny Galatiana ray efatra aloha Paoly apôstôly jereo fa misy mijanona avy hatrany eo ny apôstôly de midika hoe ny rahany na misionera Paoly apôstôly tsy avy tamin'ny olona na tamin'ny alalan'ny olona fa Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izay nanangana azy tamin'ny maty mba amin'ny rahalahy rehetra zay ato amiko mamangy ny fiangonana aty Galatia ho aminareo anieny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika anafahany antsika am'izao miarabelona ratsy fanazao araka ny sitrapon'Andriamanitra raitsika ho azy aneny voninahitra mandrakizay amen ankehitriny ao amin'ny bokyny Kortianina faharoa ny toko fahaefatra ary maky sika ny andininy voalohany hatramin'ny enina ary am'izany satria manana zany fanompony zany zahay araka ny nazonay famindra-po de tsy ketraka fa efa nolavinay ny zavatra takony mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra zahay fa amin'ny fanehoana ny marina no iderahanay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra fa raha miafina ny filazantsaranay de miafina amin'izay ho very zany raha tsy fanendrena raha teo ny resan'izany de tsy haiko hoe inona zay no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao de ny saininy tsy mino mba tsy iposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endriky Andriamanitra amin'izy ireo tonisy tao amin'ny sahidena ihany noroany izy ireo fandrao hikasika an'io azy io fa tsy ny tenanay nitorianay fa Kristy Jesosy tompo zahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy fa Andriamanitra zay nandidy hoe aoka ny mazava hazava ao maizy no nampazava ny fonay ka nanomeny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'ny Jesosy Kristy amen zay no vaky ny teny ankehitriny ny lahateniko an'io maraina de ny Andriamanitra zao taona ratsy zao toy zay ny vakitsika atao amin'ny soratra masina
ny Andriamanitra zao tontolo zao taona ratsy zao. Eny ty afatra ty dia nampiariary ny faratsiny zao taona ratsy zao, nefa mifandraiky amin'ny faminaniana ho an'izao taona ratsy zao zany. Ary inoko fa reo rehetra hoe manana valiteny ny Baiboly ny amin'ny taona rehetra, ka efa voasoratra ato amin'ny Baiboly zany ho an'ny mpino amin'io taona io. Inoko fa efa voasoratra ato mihitsy ny zavatra rehetra ilaintsika, saingy ilana fandikana avy amin'ny fany masina fotsiny. Tsy inoko hoe misy olona eto tany ka manana zo ny anisy ny fandikana manokana eo amin'ny teny. Tsy mila olona andika ny teniny Andriamanitra, izy ihany no mpandika ny azy. Ny laza izy fa ataony zany dia ataony io. Toy izay efa voalazako matetika ozy anananaka ny Virjiny tamin'ny molotry ny mpaminany no nitenenany an'io dia nanananaka izy. Tsy nila olona nandika an'io. Tamin'ny voalohany ozy misy mazava dia nisy zany. Tsy nisy olona nandiky zany. Hoy izy amin'ny andro farany andatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra izy dia nataony. Tsy mila an'izay mety ho mpandiky zany. Hoy izy amin'ny andro farany ireo zavatra eo izay hitantsika mitranga ankehitriny dia isy. Tsy mila an'izay ho fandikany zany, efa voadiky io. Hitanareo ankehitriny mario tsara ny eto raha mandinika ny tesika. Ny Andriamanitry zao taona ratsy zao dia izay ianantsika ankehitriny. Toa mety hafahafa zany hoe zavatra tena hafahafa raha eo amin'izao taona ny fahasoavany zao. Raha indro Andriamanitra fa eo ampakana vahoaka iray noho ny anarany dia ny ampakariny zany eo amin'izao taona ratsy izay tokony antsoina hoe taonan'ny faratsiny zao. Dia ilay taona mihitsy izay antson'Andriamanitra vahoaka iray noho ny anarany tamin'ny fahasoavany ivoaka nefa dia nantsona ho taona ratsy. Eny ho porofontsika amin'ny Baiboly fa zao ilay taona efa noresahany. Zavatra hafahafa tokoa ny fieritreretana zany hoe amin'ny taona ratsy toy zao eo anefa no iantson'Andriamanitra ny ampakariny. Tsikaritra fa lasa izy hoe vahoaka iray fa tsy hoe fiangonana iray. Nahoana? Na izany aza antsona hoe fiangonana zany, saingy iantso vahoaka iray izy. Eny ny fiangonana iray dia fivorian'ny olona maro izay samy manana ny maizy azy. Andriamanitra nefa miantso anankiray eto. Tsy nilaza izy hoe iantso ny metodista, ny batista, ny pentekotista. Nilaza izy fa iantso vahoaka iray hitondra inona? Ny anarany. Hitanareo vahoaka iray, ny anankiray avy amin'ny metodista, ny anankiray avy amin'ny batista, ny anankiray avy amin'ny luteranina, ny anankiray avy amin'ny katolika. Hitanareo saingy eo ampiantsony izy izay tsy hoe andiana fiangonana fa vahoaka iray hitondra ny anarany. Dia izay mandray ny anarany, ny famatotra tamin'ny anarany, mizotra ho amin'ny fampakaram-bady mba hivady aminy ka ho tonga ampahany. Eny noho ny fanendrena raha teo toy izay lehilahy mifidy vady tsara eo amin'ny fiainana ihany dia izay voalahatra ny ho ampahany vatany. Koa zay ary ho toy zany ilay vadin'i Kristy, sady zany izy io ankehitriny hatramin'ny tany aloha efa voalahatra Andriamanitra ny ho ampahany io vatany io. Hitanareo? Tena manan-karena ny soratra masina, feno tantely. Mario fa tsy izay lazainy ny hafa akory na izay nantsony ny hafa, fa izay nofidian'Andriamanitra talohany fanorenany zao tontolo zao, sady eo ampiantsona an'ireo vahoaka amin'ny andro farany reo izy fa tsy ny rafi-pivavahana. Vahoaka iray hitondra ny anarany. Ary zao taona ratsy zao no fotoana anaovany an'io. Amin'izao taona ny famitahany zao indrindra. Tamin'ny herinandro teo ny Matio 4:20, io ny taona mamitaka indrindra tamin'ny taona rehetra. Tamin'ireo taona rehetra nisy famitahana hatrany amin'ny Sahedenina. Nandritra an'io rehetra io tsy mbola nisy taona ahitana famitahana indrindra toy zao taona zao. Amina sandoka maro no hitsangana ka aneo famantarana sy fagagana ka mitaka ny olo-boafidy mihitsy raha azony atao. Hitanareo? Eny tena fiangonana mangatsika ara-pomba vesarina sy ny sisa avy amin'ny teolojian'ny olona izay tsy ho izy mihitsy fa tsy rarahany mihitsy ny olo-boafidy. Nefa dia eo zany sady saika mitovy mihitsy amin'ilay tena zavatra. Teny ray monja no avelanareo dia efa ampy.
fampanantenana ho an'izao taona zao io tena fotoana lehibe zany. Ry kristianina na aiza misy anareo mitandremany am'izao ora ianatsika zao, raisan-tsoratra de vakio areno tsara nahoana no zao taona ratsy zao no iantson'Andriamanitra vahoaka iray hitondra ny anarany. Zao no antony mba izana toetra azy de ny ampakariny, ka mba rehefa voaseho izy io ka nizaha toetra nandalo fitsapana voaporofo teo amin'ny Satana. Tony ny tany am-piandohana dia ho toy zany aty aparany, toy ny fiandohan'ny voa ao amin'ny tany, miakatra manivatsiva ny vatany zany miain'ilay izy, nefa de miafara mitovy amin'ilay vona lefa tao amin'ny tany tam'izany ihany. Fa toy ny nilatsahany voan'ny famitahana tamin'ny tany ihany tao Edena, de toy zay fomba zay no iafarany amin'ny andro farany. Toy ny filazantsara ihany, rehefa lavo ho anara-piangonana ataon'Isy Roma zany de iafara amin'ny rafi-pivavahana tena lehibe, tahaka ny voan'ny fiangonana zay lavo tany aloha tany niaraka tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary ny fahavelomany Kristy velona teo anivony, de iafara ty amin'ny andro farany eo ambanin'ny fanimpolo malaka efatra, zay mampody indray an'ilay finoana voalohany zay efa voatolotra indray mandeha. Hitatsika eto fa zao taona ratsy zao dia niana-pirofona amin'ny Satana, fa tsy tahaka ny Eva izy io, hoe tsy karazana behivavy tahaka an'io izy, fa ho zany teny toetra izy io ny ampakariny toy ny nizahany teny toetra ny vadiny Adama, ary niny ny teny rehetra ny vadiny Adama izy rehetra saingy nisy teny fikasany iray nanahira-tsaina azy, ny hoe izy tsy miova malisa an'io ary mandrakizay. Ankehitriny hitanareo nefa diso tamin'ny teny fikasany iray izy dia teo any ny fakapanana lefa ny fahavalo teo anatrehany mihitsy. Fa eto ny olona zay nantsona hitondra ny anarany mazava ho azy de ny ampakariny tsy maintsy fanatrika amin'io zavatra iray io indray izy, tsy hoe am'izay famarinana araky ny anara-piangonana sy ny sisy, fa amin'ny teny rehetra, satria teo amin'ny fiandohan'ny baiboly nomena ny olona ny tenin'Andriamanitra mba hivelomany am'izany. Teny iray fandikana vilana nataon'ny ity lehilahy iray atao hoe Satana tao amin'ny endrik'ilay biby natao hoe mena rano, Satana tao amin'io endrik'io de afaka nyresaka tamin'ny Eva ary nadika ny vilana tamin'ny teny ka navery azy. Hitanareo fa tsy maintsy ny teny rehetra io teo anivon'ny baiboly. Tonga Jesosy ary nilaza hoe tsy ny mofy ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra rehefa nakafana azy Satana. Eny milaza amintsika Andriamanitra eto fa amin'ny andro farany hoe hitsangana ny Andriamanitra zao tontolo zao amin'ny andro farany, ary raha misy manampy teny ray ao am'izany na manaisotra teny ray am'izany de esorina ny anjarany amin'ny bokon'ny fiainana. Andriamanitra ny amindra fo amintsika, ary aoko sika tsy amindra toy ny mpiavonavona mampibotsina trahatra manenjana teda toy ny malala ny rehetra io, satria nisy fotoana koa sika atao amin'ny tsy fankatoavana, fa leo amin'ny fahasoavana sy ny famindra-po ary ny fahatsapana ao am-pontsika an'Andriamanitra ampanetretena no anatonatsika ny sisa fiandriana-pahasoavana. Mahagaga zany. Ankehitriny taorian'ireo 700 fotoana nisy ny filazantsara, fa ankehitriny izy io zany hoe ny rafitra zao tontolo zao de ratsy kokoa noho ny tamin'ny fotoanandro zay fonina teto azy, ny ratsy kokoa ny rafitra zao tontolo zao, mizotra eo amin'ny faratapiny indrindra zao tontolo zao. Fantatrareo zany eo parateterahana ny teniny amin'ny lafiny rehetra ny tompo. Omaly ranjoro antenaiky io zalahy kely io fa tsy ataony zany tonga niaraka tamin'ny vato koa aho ary madame Moutsa rahalahy Robertson iteto izy
raha laotsy fa voatery nijanona teo amin'ny Youngstown shopping center kely io zahay akanay zavatra vitsivitsy ny ilainy ranabavotsy fa ny raha mbola nijoro teo zahay dia nisy zalahy zatovo tonga teo ary nambara ny anarany fa tsy nalala azy aho. Nisy tovolahy fa tonga teo ary nolazainy fa avy any Alabama izy ireo ataoko fa Georgie satria nanontaniako azy ireo raha fantany rahalahintsika Welch Evans dia niresaka fotoana fo zahay ary rehefa andeha dia nijery tsara io tovolahy io raha ino fa nanalavitra teo ilay tovolahy anankiray sy ny zanany lahy kely. Ty tovolahy ty kosa nijery tsara ozy misy zavatra iray tiako lazainy oya movy kapiny ianao movy ka kristianina ianao ozy tsy tompoko ozy za efa mety tsy voaveriko tsara ny teny lazainy teo fa somary tsy resy lahatra izy io nanontany azy any am'ireo fisehon'ny anjelin'ny tompo dia nolazainy fa nandreny amin'io izy saingy mbola tsy tato am-piangonana mihitsy ty fiangonana ty. Oya inonao ve zany ozy eny tompoko ozy miandro zavatra ozy misy olona nilaza tamiko ny am'ireo zavatra voalaza mialoha sy sisy ireo ary efa aleko tamin'oroana-peo nolazanao mialoha ny atritra ny Californie ka ho rava araka izany dia ozy rehefa nahitan'io tao amin'ny gazety ah dia niloko zany ozy hoany androany na rapitso androany zany ho sambany zany hoah oya hitanao ny tompo ry anaka ary rehefa nahitana anazy ah ozy fa mizavatra tiako lazaina anao ramse ozy tena very tsy misy toy zany ah ozy tony ny farantsa ao anaty atota pasika very oya tsy ilainao anefa ny toetra to zany misy olona manatrika atsika eto ankehitriny zay afaka hitanao amin'ny minitra mahavonina anao ny hita ozy vonina oya sitraka ave niondrika ozy tsy menatra tsy zany ihany fa nandoalika izy teo amin'io fametrahana fiara io teo masiny olona rehetra nijery azy ny olona teny amin'ny arabe teo zay no niarany vavaka taminy mandra-panomezany ny fono an'Andriamanitra tonga teo izy mpanota fa niala teo zanak'Andriamanitra maty izy raha nakeo anilan'ilay fiara fa niala teo velona oya isokatra ny tombodrano rapitso misy loharano feno rà avy amin'ny lalan-drany Emmanuel zay rotsahany mpanota ao amin'ny ony io ialany ny elony rehetra oya mitsangana ary meteza atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atsony anaran'ny tompo Andriamanitra meno anao amin'ny fary masina ka anome anao an'ireo zavatra lehibe reo ary anao zay ahafahanao ahitan'io. Ino zany zotra eo amin'ny faritra faratapony zao tontolo zao nahoana ny fananiny tsy tandalana ny fahasimban'ny toetsaina ny fivavahana siantifika no nitarika azy ho akan'ireo vorona rehetra zay maloto sy akalaina toy zay voalaza ny baiboly. Andeha hovakiny zany Apokalipsy 20 raha eo mpandraisana ny tebika io sika mba hanimboana raha sika ny Apokalipsy 20 ray hatramin'ny 5 ataoko fa marina ny voasoratra eto. Rehefa afaka zany dia hitako fa indro nisy anjely ray koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavainy ny voninahiny ary niantso tamin'ny feo mahery izy eny ho anareo zay nanonofo teo hoe Babilôna lehibe de rava ka tonga fonenany deonia sy fiereniny fanahy maloto rehetra akany ny vorona rehetra zay maloto sy ankalainy fa ny firenena rehetra ny sotro tamin'ny divay ny fatezerana noho ny fiangonana fijangajangana ary mpanjaka amin'ny tany nijangajanga taminy ary ny mpandrato amin'ny tany tonga mpanan-karena noho ny ahafantatry ny nitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny teny ary narefeo ray koa avy tany an-danitra nanao hoe mialaminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo taminy mba tsy isy azo anareo ny loza manjo azy fa ny fahotany efa nitehaka tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa natsiaro ny ratsy nataony fampitandremana re zany mamerina ny fiangonana eo amin'ny Apokalipsy 3:4 mihitsy io dia nitano any Laodiki tsy tandalana tena mpivavaka nefa tsy tandalana ianao satria hoy ianao manan-kareny zahay tsy manan-java-mahory tsy fantatrao fa ianao lay mitanjaka ory jamba kanjo tsy fantatrao
mifanaraka tsara amin'ny soratra masina ho azo atao zao io fa tsy nysoratra masina tamin'ny taonany Daniela akory so an'ilay anarana ny taona Noa fa amin'izao taona farany ratsy zao mario ny eto mitanjaka ianao avelao zany tena hiditra lalina fantatro fa mety maro no tsy anaiky an'izao fisainana zao nefa de tonga eo amin'ny faritra ny kristianina hoe sarotra ho azy ny voaka ny tranony ka tsy ifanatrika amin'izao taona ratsy zao no reo vehivavy ratsy fiakanjo ry vehivavy ilazan'izao ka tiako ianareo ihany koa ry lehilahy sy vehivavy mety tsy mikefitra amin'izao ianareo nefa mahatsiary voatarika ny ilazan'izao fantatrareo moa fa zay vehivavy mampitanjaka ny tenany toy zany de tsy manana ny fisainany rehetra fantatrareo moa fa izy io na ino zany na tsy na tsy eritreretiny azy de mpijangajanga na de ijoro sy anangana ny tanany eo anatrehan'Andriamanitra azy io vehivavy io ka ianiny fa tsy mbola nisy lehilahy hafa mihitsy nikasika azy ankoatra ny vadiny ary mety ho tena fahamarinana zany nefa de mbola mpijangajanga ihany izy o Jesosy zay rehetra mijery vehivavy ilazy de efa nijangajanga tamin'ny sahady ary raha vehivavy mety hitanareo fa mitanjaka izy hoy ny baiboly kanjo tsy fantany ny fanahy zay manositra azy anao ny zavatra toy zany dia ratsy fanahy ny fijangajangana ny maizy azy ety iverany ny tenany ara-batana ny nofony mety madio izy mety tsy nanatanteraka fijangajangana mihitsy ary sady afaka menina eo anatrehan'Andriamanitra izy ny mariny zany hoe tsy nataony mihitsy saingy ny fanahiny dia fanahy ny fijangajangana no ajambain'ilay Andriamanitra zao tontolo lamody zao loatra izy ka mampiakanjo ny tenano sexy ary mivoaka any ivelany eny ndray andro iny napetrako sy rahalahy oditra teo amin'ny ony lakanay niala tao alitrano fotoana foy hiakarako ny ony fa nataizana alianareo nisy an'ireny vehivavy manao lamba kely antsina hoe kinina toy zany nanodidina azy enatra zany tsy afaka isy vehivavy anana ny fisainany rehetra ka anao zavatra toy zany misy fanahiny fijangajangana eo aminy eny alamino amin'Andriamanitra zany ry ramatoa satria ho hitanareo ndray andro any fa mariny zany ahoana no ahafahanareo ry ramatoa amin'ny fahalalana fa masina ny vatanareo nefa ariarinareo amin'ireny feno fitsiritany reny de re deminy afeno fahotana mandehany amin'ny arabe amin'izao andro zao raha mbola mitoetra ho zanak'Andriamanitra avokoa ihany ny zanak'Andriamanitra ka zanak'Andriamanitra ny vadinareo de na vitany ny tena ampiakanjo anareo na ianareo ialany raha zanak'Andriamanitra ny tovolahy ray de tsy akavadiny karazany toy zany mihitsy izy hitanareo ho ianareo ataonao zay tsia ny marina no ambarako anareo ary ndray andro any ianareo de fanatrika amin'io mitanjaka janga kano tsy fatana mianina fa tsy mbola nandika ny vadiko tamin'ny vadiko ny vadinao no hitsaranao raha nataonao zany fa ny hitsaran'Andriamanitra anao de arak'izay karazana fanahy ao anatinao tsy mitsaranao araka ny vatanao izy fa arak'ilay fanahinao de io olona anaty io lay olona aty ivelany dia tena ara-batana zay feheziny taovam-pandrenesana enina na taovam-pandrenesana dimy zay no izy lay olona anaty dia olona fanahy zay feheziny taovam-pandrenesana dimy feon'ny feritreretana fitiavana sy ny sisy lay olona ivelany fahitana fanandramana fahatsapana fanamboloana fandrenesana fa ny ao anatiny io fanahy io dia misy aina ary zavatra ina ihany no mife azy de ny safidinareo malalaka azonareo atao ny anaiky zay lazainy devoly na ny anaiky zay lazain'Andriamanitra ary zay ny mamaritra n'ilay fanahy ao anaty ao raha fanan'Andriamanitra io de inana an'ireo zavatr'Andriamanitra fa tsy inana zay mety ho zavatra zao tontolo zao o Jesosy raha ty zao tontolo zao ianareo na zay zavatra zao tontolo zao de satria tsy mbola niditra ao amin'io ampahany anaty io ny fitiavan'Andriamanitra efa namitaka anareo Satana fa tsy mofy any ny velomany olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra
Mary io Now, ankehitriny we find that she is naked, hitantsika fa mitanjaka izy lewd, janga and nude. ary miboridana And the world fa zao tontolo zao seems to be in ny a fahitana azy dia age toy ny that eo amin'ny taona ratsy indrindra tamin'izay never nisy happened. hatramin'izay tsy mbola nisy taona ka nanaovan'ny vehivavy ny toy zao Never. tsy mbola nisy But just raha tsy before the taloha destruction kely of the namotena end of n'ilay the world. tontolo nisy talohan'ny safodrano Jesus referred ary to it. nitodika tamin'io We'll jesosy get to that after a hiditra while. amin'izany sika afaka kelikely Has God lost control? tsy voafehin'andriamanitra intsony ve ny raharaha Or is he just sa permitting another navela nisy age? andiany hafa fotsiny ife I wonder. manontany tena The true answer to this zao ny tena question valony is, zany fanontaniana in zany my raha opinion, ny hevitra there is two misy opposing fanahy roa spirits in the mifanohitra world today miasa at first. eto an-tany ankehitriny Now there can't be no eny more tsy than afaka isy two, akoatriny roa two heads. loha anankiroa And one of them ary ny anankiray amin'izany is the Holy Spirit dia ny fanahy masiny at work. amperinasy The other one is the lay anankiray dia ny spirit of fanahy the ny devil, devoly and in this last ka day ny misy is amin'izao in andro faran'izao deception. dia mampiasa fitaka Now I'm going to eny ifototra eo amin'izany ny fisainako ho an'la teny sisa rehetra ny sisa amin'ny afatsika the eto two spirits. reo fanahy roa One of ny them, anankiray amin'izany God's Holy ny Spirit. fanahy masin'andriamanitra The other one, lay the anankiray devil's ny spirit fanahy ny devoly working in izay deception. miasa amin'ny famitahana The people of the earth ny olona eto tany ankehitriny dia eo mpanaovana ny safidiny The Holy Spirit is here eto ny calling fanahy out masina a eo mpiantsoana bride hampakarina for ho an'ny Kristy He's doing it by ataony zany vindicating amin'ny his fanamarinana word of aminy promise ny teny to her for nampanantenainy this ho age, an'izao taony zao showing amin'ny that fanehoana it is fa Christ. Kristy If zany the fingers raha ny ratsan-tanana no natao hetsika amin'izao taona zao dia hetsika ny ratsan-tanana raha ny tongotra no natao hetsika amin'izao taona zao dia hetsika ny tongotra raha ny maso no natao ahita amin'izao taona zao dia ahita ny maso hitanareo The Spirit of ny God fanan'andriamanitra has grown arakaraka into ny the tombony God zany atreo amin'ny is fahafenoan'ilay the tsanganan'andriamanitra reality dia eo ny taona the iveloma Holy antsika Spirit ankehitriny is here eto ny fanahy masina vindicating mba hanamarina message ny afatra of the ho hour. an'izao oro zao And the Holy ary Spirit is eo doing mpanaovana this an'io ny so fanahy that masina the mba hahafahan'ny people olona that zay believe mino God an'andriamanitra will be called handray antso out ivoahany of chaos. amin'izao fahasimbany zao The devil's ny fanahy malotony devoly dia eto mba hiantso ny fiangonany ho amin'ny fampiviliana toy ny efa fahita amin'ny famadihany ny tenin'andriamanitra toy ny natao ny tany am-boalohany hitanareo ve fa tafaverina avy hatrany eo amin'ny fotoana isiny ny voy indray zany hatrany edena ino fa eto indray zany eny raha ny tany aoriana nikambana anareo tamin'ireo taona hafa nikambana tamin'ny anaram-piangonana ianareo nikambana tamin'izao zato na ny hafa koa dia inona ny nazo an'ilay tao anaram-piangonana lasa mainy zany nisy hitakatrano ny fanahy ary ny rosiany ka ao amin'ny vony iafarany io hitanareo ary ilay fakapanahy izy roa dia samy miafara arak'izay na izy azy tany am-boalohany mario aza mba dino zany eto ny jaona voalohany 4:5 raha tianareo rasina tsoratra zao nataony eo ny fanahy ny fampiviliana efa kory dia tsy nivoaka fotsiny tsotro zao tamin'ny sitrapony ka hoe tsy mino an'andriamanitra tsia fa fampiviliana no ninony tsy nivoaka teo mihitsy akory satana ka nanao hoe tsy tenin'andriamanitra kory zany ny ekeny ho tenin'andriamanitra io saingy nataony teo amin'izany ny fandikany manokana zay efa nambaran'andriamanitra zareo mazava tsara fa tsy tokony atao inona ny nateraka io niteraka ny fiasan'ny fahatsokevitra zany mba inon'ny olona langy ka hoe lohina noho izany eny raha tianareo vakiny zany tesalonianina faharoa 2:11 fa eto amiketo misy maromaro ny soratra masina nanako eto ary tsy ho vitantsika ny hamaky azy rehetra fa tsy indraindray eny omeko anareo izy ireo to hita hoe hafahafa zany ka mampametra-panontaniana anareo sy ny sisa dia azonareo raisina tsoratra sy vakiny zany fa hahasoanareo miteraka fiasan'ny fahatsokevitra arak'izay nolazain'ny baiboly fa isy tesalonianina faharoa eny tsy matsiseho io lehilahy anoty io ka hipetraka eo amin'ny tempolon'andriamanitra anao ny tena no andriamanitra ka ampiditra ny olona ao amin'ny fiasan'ny fahatsokevitra mba hinony laingy ka noho ny finoany an'io no anamelohana azy zay zavatra ihany no nataony tamin'ny evo nomeny azy tsy nilaza tamin'ny mihitsy izy hoe tsy marina ny teny fa nomeny azy ny fiasan'ny fahatsokevitra mba hinony an'ilay lainga ny fanahy ny fahatsokevitra dia avy amin'ny devoly reo demia ankehitriny zay miasa ao anatin'ny zanaka ny tsy fanarahana inona
inona ny tsy arahan'ireo zanaka amin'izao andro zao? Mitovy amin'ny Eva tamin'ny voalohany, ilay tenin'Andriamanitra marina. Zany mihitsy. Eny, raha tianareo azo zany, andesika matikeo Efesianina 2, fotoana fohy satria tô tsara ny ijanony etikely raha tsy maka be nareo ka maka ny sasany amin'io. Efesianina 2, 2:2. Ary ianareo dia efa novelomy fony mbola maty ny fahatsoanareo sy ny fahotanareo, zay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo zao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy zay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Zanaky ny tsy fanarahana. Koa raha nanomboka teo amin'ny fahazazany tamin'ny tsy fanarahana ny antikristy tamin'izany, hotoinony zany rehefa iafara eo amin'ilay tena maizy ny antikristy, amitaka toinona loatra io, hotoinona ny heriny fitaka azony ny olon-dehibe omena ny tontolo mihoatra noho zay vitany ankisikely. Fa ozy ny fanahiny ny fahatsoa-kevitra zay miasa ankehitriny ao amin'ny zanaky ny tsy fanarahana ny teny. Mario ankehitriny tejanona eo amin'io minitra vitsy aho. Ny zanaky ny tsy fanarahana zazy zany. Fantatrareo moa fa ianareo ny andohanareo azoko porofona amin'ny tenin'Andriamanitra fa ianareo zay rehetra manatrika eto dia efa velona tao amin'ny dadan'ny dadabenareo. Fa ny dadabenareo nivoaka avy tamin'ny dadabenareo ianareo, avy eo nakao amin'ny rainareo zay vao ianareo. Fantatrareo ve zany? Hoy Baiboly inoko fa ny Hebreo 7 zany hoe Melkizedeka rehefa niverina avy nandresy ny mpanjaka maro i Abrahama nandoha tamin'ny Melkizedeka ny ampafolony zay rehetra nobabony. Ary milaza Paoly eto fa Levy zay nandray ny fafolon-karena, na de mbola nandoha ny fafolon-karena izy, fony mbola tao ankibony Abrahama raha nitsena ny Melkizedeka. Koa zay rehetra nataony Abrahama ary, hitatsika eo fa Levy de tao amin'ny Abrahama zay dadan'ny dadabeny. Abrahama niteraka ny Isaka niteraka ny Jakoba niteraka an'ireo patriarka. Levy koa eto ary hitanareo tonga miariary eto ny fanendrena raha teo. Eny tamin'ireny afatry reny tiako ny anindry mafy andro zavatra efa nambarako anareo tamin'ny afatra ny amin'io azavana takariva zay nolazain'Andriamanitra fa tonga eto tany io. De mario ary eto lay bibidy zay tonga eto tany dia amitaka an'izay rehetra tsy manana ny anarany ao amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry voavono talohany nandrenana zao tontolo zao. Tao amin'ny fisainan'Andriamanitra mihitsy, Andriamanitra lay fanahy lehibe tamin'ny voalohany talohany nisy ny fiandohany de fa Andriamanitra izy. Ary fantatrareo moa fefa tao aminy ianareo teo. Raha kristianina ianareo ankehitriny de efa tao aminy ianareo teo. Ary koa raha zay no izy tonga vatana tao amin'ilay maizy an'i Jesosy Kristy ary ny maizy an'Andriamanitra rehetra. Avy eo noho ny maty teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy de maty niaraka taminy aho satria tao aminy aho teo, satria izy no fafenony ny teny voaseho tamin'ny fahalalana fa voaseho sika ty oarina ka teo Kalvari niaraka taminy sika nakao ampasana niaraka taminy ary niara-nitsangana taminy tao amin'ny fitsanganany. Ary ankehitriny dia nakariny fanahiny sika eo amin'ny seza fiandrianam-pahasoavany ka miara-mipetraka ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mandrakizay. Satria tony ny findraniny tsy mokaina ranofo ka tafakambana avy amin'ny ray ho amin'ny ray de toy zany ny ain'i Kristy zay tafakambana.
zay no antony nampiasain'Andriamanitra ny fanahany Eli tamin'ny fotoana indimy samihafa. Inona io? Ny ampity zany. Toy ny aina ranofo eo aminareo ihany sy ny bikabikanareo zay ny ampita avy amin'ny fiterahana ranofo teo amin'ny rainareo. De toy zany ny fanan'Andriamanitra zay efa voateny raha teo talohan'ny fanorenana azo tontolo zao. Ary rehefa ny tenin'Andriamanitra rehetra tao amin'ny fahafenona no ny afara tao amin'ny vatan'olombelona antsoina hoe Jesosy Kristy, tao amin'io no nampandoavin'Andriamanitra ny otako tao aminy teo. De nanangana izy avy eo niara-natsangany taminy tao amin'ny fitsanganany. Ary ankehitriny isika de miara-mipetraka aminy, miaraka amin'ny hery sy ny fahefana eo amin'ny demony rehetra. Raha afaka iny fotsiny an'izay nomen'Andriamanitra ianareo. Saingy raha tsy eo ny toerana ipetrahanareo dia tsy anananareo io. Ary raha mipetraka eo nareo ka tsy mino an'io ary matahotra ny anao zavatra dia tsy hampiasa an'io mihitsy. Fa raha eo no misy anareo dia hampiasa zany. Satria efa voalahatra ny anao an'izay ataonareo ianareo. Farao raha le lafinilany dia nasandratra ho amin'ny tanjony io hoy ny Baiboly mba ho Farao. Jodasy Iskariota dia nasandratra mba ho zanaky ny fahaveresana. Ankehitriny maro ireo fahamarinana lehibe idirantsika eto reo. Eny hitantsika fa ny fiangonana dia nanda ny anaiky ny fanapahan'ny tenin'Andriamanitra eo aminy ka naleo ny nanaiky any Barabasy. Eny raha ilainareo soratra masina ny amin'io dia ny Matio 7:20 hatramin'ny 3:20. Inona ny vokatra io? Inona no endry zavatra nateraka zany? Eny eritrereto io. Rehefa indro ilay tontolo ny fiangonana tao amin'ny fiainany voarafitra izay nisy an'ireo lehilahy marina sy masina araka ny fiheverany azy sady izay koa ny fahitany vahoaka azy, fa nanombo any Jesosy ka nanao hoe tsy mila an'io lehilahy io anapaka anay zahay. Nefa Jesosy teo no fahafenony ny tenin'Andriamanitra. Jaona voalohany no maneho an'izany. Ary reo tsy mila an'io tenin'Andriamanitra io anapaka anay zahay, na de zany azy izy teo no teny. Saingy no ajambaina tamin'izay na izy azy ny masony. Izy anefa no tena namaly an'ireo faminaniana rehetra zay natao tanteraka ny aminy. Eny enotsika rehetra zany satria mijery totika sika ka mahita ny trangany io. Fa raha ty tontolo ty zay misy ankehitriny dia zao taona ratsy misy zao no teo tamin'io fotoana io dia zavatra mitovy amin'izay ataon'izy ireo ankehitriny ihany no ataony satria mbola ilay teny foana zany ho an'izao taona zao no voaseho. Anao an'izany izy io, tsy afaka anao akoatra zany izy ireo, fa izy ireo no zanaky ny tsy fanarahana. Nomena azy ireo ny fiasany fahadiso-kevitra mba hinony lainga ka hoelohina no zany. Mario fa rehefa tsy nekeny tontolo fiangonany Jesosy lay teny voaseho tamin'io andro io satria nahoana tamin'ny fomba hafa no nandikany izy ireo an'io. Kanefa tokony ho nalala izy ireo fa izy teo io teny io satria zay rehetra no lazain'Andriamanitra fa ataony dia nataony. Ary ozy tamin'ireo dinio soratra masina ho an'izao oro zao. Ary raha tsy tanteraka amiko zay tankina sy voambara fa tokony ataoko dia aza mino ahy. O reo mino an'i Mosesy zay, ozy raha mba nino an'i Mosesy ianareo dia ino ahy satria nilazany amiko Mosesy nefa mbola tsy hitan'izy ireo ihany. Lay Andriamanitra ny lanitra mihitsy no maty teo amin'ny asy-fijaliana sady nilaza an'ireo teny mihitsy zay efa voalazany mpaminany fa olazainy nefa mbola tsy hitan'izy ireo ihany. Hitanareo tsy araka ny karazany izy ireo, tsy teny izy ireo, tsy teny fa izy ireo na dia zany aza tena mpivavaka saingy tsy teny satria ahafantatra ny toerany zany ho an'ny oro io. Mario fa mahafinaritra tokoa ny fifanohizany soratra masina teo amin'ny taona tsiraray. Mario eto fa rehefa tsy nekeny ny tontolon'ny fiangonana anapaka azy ny tenin'Andriamanitra dia mpamon'olona no nekeny Barabasy.
inona nateraka zany? Zay no nanandratra ny Satana lay Andriamanitra zao taona ratsy zao hoe ho am'ilay toerana notadiaviny hatrizay. Ino eto? Satria tsy voalaza Satana fa Andriamanitra ny taona hafa akoatran'izao taona zao. Tsy voalaza toy ny Andriamanitra ny taona ny Noa izy, tsy voalaza toy ny Andriamanitra ny taona ny Mosesy, ny Andriamanitra ny taona ny Eli, fa am'izao taona ratsy zao izy no aza diso an'izao, izy no Andriamanitra zao taona ratsy zao. Zay ivavahan'ny olona antapitrisany maro de maro ka tsy fantatra izy ireo zany. Andeha nefa sika amela soratra masina ampibaribary aminy anio maraina ary andeha jerena de alala ianareo. Avelao soratra masina toy ny eo amin'ny fivoriana misy famantarana rehefa tonga eo amin'ny teniny ny fany masina ka miantso lehilahy ray manao hoe tsy ilainao ny fampikasikasika amin'ny vehivavy hafa io. Inona no antony nanaovanao an'izany folo taona lasa zay fony ianao nampiaraka tamin'iny vadin'olona iny? Inona nataony eo? Mampibaribary ny aminy, mampiariary any Satana izay mamatotra an'io lehilahy io. Na lay vehivavy miaina amin'ny vadin'olo-kafa any na zay ota nataon'izy ireo de ireo zavatra nataon'izy ireo. Inona nataony zany? Mampiariary ny aminy, maka fitaovana dokotera ary miezaka ahita ny olana. Tsy mety hitany zany, tsy haitsika ambara io, saingy tonga ny fany masina avy ao ka manambara ny aminy, mampiariary azy. Hitanareo, zany no maizy ny tenin'Andriamanitra, azavana mamiratra eo amin'ny aiziny zany. Fa rehefa misy tabataba ao amin'ny efitrano ka misy feo hafahafa hoe misy andian-javatra mihetsiketsika nefa tsy fantatrareo hoe inona, apreto ny jiro tampotampoka eo, reo valala, reo kalalao fa zanaky ny azony izy ireo. Raha vao mirehitra ny azavana de miparitaka izy ireo. Afy tamitsika ihany mialy reo satria tsy hisatsika izy hoy ny baiboly. Hitanareo, tsy afaka hivelona eo amin'ny hazavan'ny zao toy zao izy ireo fa nandefa ny hazavany lay Andriamanitra ny lanitra am'izao andro farany zao mba hahafahany manazava ny lalaka izoran'ny zanany mba tsy andehanany ao amin'ny azina ka ho tavitohina fa andehanany ao amin'ny taratry ny hazavany Jesosy Kristy. La tsy miova malisa an'io ary mandrakizay. Amen. Mari fa Satana de tsy natsona ho Andriamanitra ny taona hafa akoatran'izao taona zao, fa zava nikendreny nitovy amin'Andriamanitra hatrany am-boalohany mihitsy. Andeha ovakiny zany, aka fotoana tsara sika andeha sika iverina eo amin'ny hitanareo ananako voasoratra eto zany Isaia 4:20. Andeha sika iverina eo amin'ny Isaia 4:20 minitra vitsy de jery lazain'Andriamanitra. Lay Andriamanitra de izay nataony Satana. Isaia 4:20, 12 sy 4:20. Mario, indre latsaka avy tany an-danitra ianao ry Lucifera, zanaky ny maraina, voakapa ianjera amin'ny tany ianao ry lay mpandripaka ny firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary asandratro ny seza fiandrianako eo amboniny kitan'Andriamanitra, reo zanak'Andriamanitra io, de ipetraka ihany ko eo an-tendrombohitra fivorina any amparany avaratra. Io ny zavatra nikendreny Satana de niotompoina tahaka an'Andriamanitra. Nalainy roa-pahatelony reo kitana tany an-danitra, nanandra-tena ho ambony reo kitany reo de nitory taminy ka namitaka ny roa-pahatelony. Hitanareo ve zany? Eny ary, mari fa zay ny zava-nikendreny. Ary rehefa volony izy ankehitriny miaraka amin'ilay vady voafantiny sy nampianarany tsara tamin'ny fahalalany manokana, eny voaloko tanteraka amin'ny famitahany amin'ireo trano lehibe sy anaram-piangonana lehibe ary voalokon'ny fahaizana sy ny teolojia, ny fahiratan-tsaina sy ny fahaizana ny fianarana mba hamitahana ny tontolo rehetra ka ho tonga Andriamanitra iray. Zay ny zavatra nataony. Iafara ao am'maiziny Antikristy ny rehetra zay efa nisatroan'ilay vady siantifika sy tian'izao tolo zao sady
tena mitafy fahaizana sy fahalalana ara-pivavahana ho solo-tenan'Andriamanitra. Tonga mpivavaka tahaka azy ihany izy tamin'ny fantikany manokana ny tenin'Andriamanitra toy izay nanaovany any Eva ary toy ny nataony Kaina zanany. Eny hoy ianareo zanaky Satana? Maneho amiko toerana iray ao amin'ny Baiboly izay efa ambany antsoina ny Kaina ho zanaky Adama. Milaza ny Baiboly fa zanak'ilay ratsy izy, taranaky ny menarana. Tsia, efa nisorona ny sarina nanarona ankehitriny rahalahy. Efa nisokatra ny piramida toy ny nanehoany ny fanambarana azy. Mareo ny zavatra ataony, reo fisainany no heveriny ho mitoetra ao amin'ny hatsarany endrika arak'izao tontolo izao Andriamanitra. Niefitra toy izany izy tany an-danitra, tsy tao amin'ny Saedena mihitsy no niandohany ota, nanomboka tao an-danitra zany. Fony Lucifera, lay zanaky ny maraina, nanandra-tena tao amin'ny hatsarany endrika ka nitady fanjakana tsara endrika kokoa noho ny an'ny Mikael. Ary no heveriny ho mitoetra ao amin'ny hatsarany endrika Andriamanitra. Ary Mario Kaina tsy nila fanatitra ny Israely izy, tonga teo izy ka nanolotra voankazo na voan'ny fahatsarany endrika teo amin'ny altarany. Tena mpivavaka nanao an'io rehetra io, de toy izay nataony Abela mihitsy. Nanolotra fanatitra niankohaka ny vavaka teo anaty an'Andriamanitra, nakatota amin'ny lafiny rehetra saingy tsy nanana fanambarana ny amin'ny teny. Nefa hatrany am-boalohany ny teny dia efa planin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra nanambara tamin'ny fanambarana an'ilay zavatra anao marinina sy ny tondrono mihitsy ho marina. Hoe tsy ny fivavahana na ny altara na ny fikambanana amin'ny fiangonana sy ny fanaovana fanatitra sy ny mahatsopo, fa amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra no nanambara taminy ny amin'io fa ny reniny dia tsy nihinana izay hoe paoma nomeny menarana azy, fa resaka firaisana ranofo tamin'ilay na izy any Satana no teo aminy, tamin'ilay endrika bibidia izay tsy hoe nandady fa lay nahiran-tsaina indrindra, lay fetsindrindra teo amin'ny saha, lay araka ny endrik'olombelona, ka teo ihany no nahafahan'ilay voniny aro. Ankehitriny miezaka nahita azy ny siasa nefa tsy ahita azy mihitsy izy ireo satria novana avokoa ny taolana rehetra tao amin'ny vatany. Miteny nefa ny Baiboly fa zay ny nisy. Mareo zavatra ataon'io zalahy io eto. Io zalahy io hipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy, izany hoe ny fiangonana, ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Eny raha tianareo vakiny zany dia Tesaloniana faharoa 2:3 ary Apokalipsy 3:4, 4:12 sy 12. Eo no ilazan'ireo mpaminany roa Jaona sy Paoly ny zavatra isy amin'ny andro farany. Eny vakio zany satria voasoratra eto fa za mba tsy handany fotoana. Ny andro iainantsika dia nantsona ao amin'ny Baiboly hoe ny andron'ny olona, andro ho an'ny olona, tsy andron'Andriamanitra ny ankehitriny. Tsy Andriamanitra no Andriamanitra ty tany ty. Milaza ny Baiboly fa tsy zany izy, Andriamanitra ny lanitra izy, fa tsy zao no andron'Andriamanitra. Andro ho an'ny safidy zao, na hivelona ho any ankehitriny dia ho faty, na hifidy an'Andriamanitra ka ho velona. Ary Andriamanitra dia ny teny, ary ny teny dia ilay teny voaseho an'ilay ora sy ilay fotoana misy. Maro io ny andron'ny olona. Raha tianareo rasina soratra zany efa maky an'io fa ny Koritianina 1:5, Koritianina 1:4, azafady, Koritianina 1:4, 5. Eo ny tenenan'ny Paoly ny hitsarany olona amin'ny andron'ny olona. Ny andro ino nanantsona hoe andron'ny olona, zay angamba ho ianareo. Io no andro zay anomezam-boninahitra ny asa vokarin'ny fahalalan'ny olona. Jereo any ny firenehana rehetra ataon'ny komunista, misy ny miezaka andefa olona any amin'ny volana, Andriamanitra miezaka andefa olona any an-danitra. Hitanareo, nefa jereo ny fomba fandaniana amatapitrisa ny dolara maro ho an'ny miezaka zay tsy ilaina akory. Rehefa tonga eo anefa izy dia tsy misy ninninna hitany. Inona ny mahazo azy ireo? Tsy ny volana ny mahaliana, tiako arana faingana be ny volana ka tsy hitako akory io. Fa hiakatra ambony hatrany ihany, tiako ny oatra ny voalako te, mandroso tsy akajanona fotsiny. Ie,
nefa ny tontolo ankehitriny dia manoka tena ho amin'ny fahalalana zay avy amin'ny satana ary omem-boninahitra ny andron'ny olona zay tsy hoe noho ny tenin'Andriamanitra fa noho ilay fahalalana ananany. Eritrereto ankehitriny avy aloha zany hiditra lalina ary rehefa mamerina zao oronam-peo zao ianareo eo amin'izao ampahany zao dia ajanony kely ary mieritrereta reo asany dia asandrany ho ambony noho ny tenin'Andriamanitra sy reo asa voaseho. Lay fahendray satana dia zay nomeny any Eva tany am-bolohany. Ankehitriny enoy aza diso an'izao ny fahendreny satana dia nasandrany ho eo amin'ny fiandrianany fanompona ao amin'ny olona ho ambony noho ny tenin'Andriamanitra voamarina ho an'izao oro zao. Zany dia voaporofo nyreo fiangonantsika no reo seminerany reo sekoly fianarany zay miseho mahay lavitra noho ny fahalalan'ny tenin'Andriamanitra an'io hony heviny. Ary eo doktera ranona ny mpampianatra ranona ny profesora ranona dia nanandratra ny fahalalany manokana zay no heveriny nefa avy amin'ny satana fa marina ho ambony noho ny fampanantenan'Andriamanitra voamarina natao miariary eo anatrehany izy ireo ary lavina anaraka an'iny olona. Hitanareo amin'ireo zava-bitany ara-tsiantifika zay ezahany porofona hoe diso ny tenin'Andriamanitra. Eritrereto fotsiny zany izy ny azy dia ny teolojian'olona no anazavany ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona ka foanany ndray ny fiatraikany zany toy ny nanaovany an'io teo amin'ny taonany anaram-piangonana tamin'ny andro ny sehony Jesosy teto tany. O Jesosy ry mpiatsara velatsy ianareo tamin'ny fahazaranareo dia ny fandikan'izy ireo zany no nakanareo ny tenin'Andriamanitra ary nofoananareo teo amin'ny olona ny fiatraikany zany ary zay zavatra zay ihany no nataon'izy ireo ankehitriny. Tsy misy fiatraikany zany. Mario izy ireo ny olona no manandratra azy ho ambony no zay rehetra atao hoe Andriamanitra. Tsy milaza ve ny Tesalonianina faharoa fa zay no ataony. Eo koa ny fahefan'ny fiangonana anaram-piangonana ka inony olona kokoa ny anaram-piangonana no zay inony an'Andriamanitra nefa Andriamanitra dia ny teny. Ino ny fanaikam-pinoany anaram-piangonana kokoa no ny teny izy ireo ka zay no manandratra azy ho ambony no zay rehetra atao hoe Andriamanitra. Tokana nefa Andriamanitra dia ny teny. Zay rehetra atao hoe Andriamanitra ka dia mipetraka eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra tahaka an'Andriamanitra izy sady porofo Andriamanitra ny tenany satria manan'olona mivavaka aminy izy. Fa Andriamanitra dia ny teny ary manandra tena ho ambony no zay rehetra atao hoe Andriamanitra izy nefa tokana ihany Andriamanitra ary io Andriamanitra io dia ny teny. Hitanareo fa zay rehetra atao hoe Andriamanitra zao zany ny Andriamanitra zao toy zao no nanandra tena ho ambonin'ilay tenin'Andriamanitra voamarina sy marina. Ny Masidady Jaona voalohany zany. Hitanareo ambony no zay rehetra atao hoe Andriamanitra ka dia tahaka an'Andriamanitra nipetraka teo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy manam-pahefana. Jereo fa dia rainy izy io noho izany. Oh aka ny olona Andriamanitra ahita ny famitahany io dia rainy izy io noho izany sady tena inony olona amin'izao taona ratsy zao. Ankehitriny hitanareo ve ilay Andriamanitra zao taona ratsy zao sy reo mpanompony. Ankehitriny andeha jerena ny fisehony io. Laza izy fa anao tontolo ivelomana tsara kokoa azy ireo avy amin'ny fahalalany zay misitaka amin'ilay tenin'Andriamanitra tsy mety diso fa tamin'ny fahatongavany miaraka ao amin'ny anaram-piangonana sy ireo fanaikam-pinoana ary ny fahaizana ara-tsiantifika sy ny sisy no nanaovany tontolo ivelomana tsara kokoa an'ny olona nefa tsy rarahiny ny teny fikasan'Andriamanitra hoe tsy mendrika ny ivelomana mihitsy zao tontolo zao raha tsy amin'ny milenium. Fantatrareo tsara raha ny hevitra fa nanao tontolo ahafahana manota kokoa izy fa tsy hoe ivelomana.
Mario, Did he do it? zay ve nataony? He legalized Nataony ho mety sin. ny ota. He legalized Nataony ho whiskey mety drinking, ny fisotroana whisky, cigarette smoking. ny fifohana sigara. And in the churches, Ary ao amin'ny fiangonana legalized a woman nataony ho to be a mety member ho of an'ny the church vehivavy with ny short kambana hair. amin'ny fiangonana nefa manam-pabolo. Now, baby, Ankehitriny mijanona kely eo fotoana fohy. she can wear shorts. Avelanao short ny vehivavy, manao manjamaso, sady mbola mpikambana amin'io andiany fivavahany io ihany, nefa tena mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra zany. He says it's all right. Lazainy fa tsy maninona io. Acknowledge what Hitanareo ve ny fahalalana? Inona ny idiran'izany amin'ny vehivavy? Tola fakana vovoarara ihany, na hoe ny fakana vovoarara zany mihitsy io. Nilaza Andriamanitra ny tsy hanaovana an'io. But he does it. Nefa atao zany. And she believes him. Ary mino azy raha vehivavy. And she loves him for it. Satria tiany izy noho zany. She hates God. Alany Her Andriamanitra. own actions. Reo asany ihany manapirofo fa alany She izy. says she loves him, but she loves Satan. Laza izy fa tia azy, nefa dia Satana no tiany. She worships a God Lay of Andriamanitra ny lamody no the ivavahany. God of the world. Lay Andriamanitra zao tontolo The zao. Hollywood God. Reo andriam-bavy ny Hollywood. She loves him, Izy io no tiany. but she hates the true Fa word alany ny of God, tenin'Andriamanitra marina. which is the only true God. Dia there le is. tena Andriamanitra tokana misy. Legalized Nataony ho mety in the churches. They ao am-piangonana zany. Tsy misy maharatsy an'io hoe ny vehivavitsika afaka manao an'izao sy zao ary ny hafa koa. Nefa raha ny eo amin'ny fanatrian'ilay Andriamanitra velona tsy mahazo makeo akory azy izy raha tsy hoe mibebaka. Hitanareo fa izy no Andriamanitra ny atsarany endrika arak'izao tontolo zao. Zany izy tiandra vehivavy ny ho tsara tarehy. Izy anefa no Andriamanitra ny atsarany endrika hatrany am-boalohany. Vitan'izany sady efa notanterahany tamin'ny fahalalany siansy sy ireo kojakoja mba hamoaka tsarany endrika ho an'ny azy. Dia zao taona misy modely zao taona moderna zao raha ny marina izay misy aratsiana nataony tsara endrika zany. Mario, tsara mariana ihany zao tamin'ny voalohany seta sy ny taranany dia tsy nizotra mihitsy teo amin'ny lalana siantifika. Ankehitriny resaka ny amin'ny siansa vetivety eto. Raha milaza zao dia tsy hoe fialantsiny amin'ny tsy fahaizako fa ny andiany tsy maindrindra dia ireo izay rehetra andany tenin'Andriamanitra. Hitanareo zany tokoa. Tsara mariana zao, jereo zany. Ny tanàna Kiseta dia tsy nizotra mihitsy teo amin'ny lalana siantifika. Mpiandry omby tsotra izy ireo, mpamboly sy ny sisa. Fa reo taranaka Kainy io. Nahoana? Nahazo tsindrimandry tamin'ny rainy, ny devoly. Kainy nahazo tsindrimandry tamin'ny rainy, ny devoly. Ary reto kosa nahazo tsindrimandry tamin'ny ovo izay tonga taty aoriana io. Jereo ny voan'Andriamanitra izay tonga taty aoriana tamin'ireo taona rehetra. Dia jereo ny hafaran'izany amin'izao andro zao. Reo kristianina, reo tena kristianina dia tsy miraharaha mihitsy an'izay fikarohana siantifika sy ny toy zany. Tsy, andraso kely fa hiditra amin'izany sika. Fa Kaina no toy zany izay araka ny toetry ny rainy, ny devoly, feno fahalalana arak'izao toy zao, atsarany endrika ary siansy sy ny sisa. Siantifika ny taranaka Kainy. Nianatra izy ireo. Mpilalao mozika izy reo fitaovana mozika, Elvis Presley moderne. Dia reny karazan-zavatra izay avelan'ny komitiny sekoly iseny amin'ny arabe isaky ny sabotsy alina reny. Mpanorona tanàna manatsara ny vehivavy ho araka ny filany manokana. Toy ny tarian'ny devoly ny vehivavy anao manjamaso anapaka ny volony sy ampanao azy reny sorta sy ireo zavatra toy zany, izy ireo araka ny filany maloto manokana ihany io. Tena entitra tokoa zany saingy tsy haiko izay fomba hafa ilazana azy. Eny, fantatsika fa ny filazantsara ny Satana dia ny filazantsara ny siansa sy ny fivoarana. Nitoriny tao Eden zany. Tsy hoe Andriamanitra. Satana no nitory an'io. Ny siansa ny fivoarana. Siansa sy fivoarana no filazantsara ny Satana. Jereny toerana nitondrany antsika ankehitriny amin'io. Hitanareo? Mario fa nitory an'izany izy tao Eden tamin'izy, tamin'ny vadiny Adama. Ary lavo nanaraka an'io izy. Nofitahany izy io ka nentiny salasala tamin'ny tenin'Andriamanitra iray. Andeha jerentsika ny mety ho nolazainy. Tsy maintsy nilaza izy hoe tsy ara-tsiantifika ny hoe ho faty eo amin'izao fiangonana masina zao. Na
andray fifanana sy fianarany ianareo fa tsy ny hoe ino karaha zavatra tsy voadinika toy ny hoe fahafatesany sy raharaiko na milazan'izany aza ny ten'Andriamanitra tsy voadinika zany. Jere izy io am'izao andro zao. Andriamanitra dia Andriamanitra tsara ao fiangonany masina ianareo tsy afaka ho faty ianareo milaza nefa Andriamanitra fa ho faty ianareo dia fa ampy zany hitanareo izy io am'izao andro zao. Mikambana fotsiny amin'ny fiangonana tsy zay ataonareo akory na zao sy zato na ny hafa koa tonga afa fotsiny am-piangonana areo ka mpikambana tsara ny hoe fanapaha-bolo fadalaza zany ny fanaovana sorta sy ny manao manjamaso ny mandeha sy ny misotro labiera kely tsindrandray tsy ampaninina anareo zany rehefa tsy manao tafahoatra fotsiny amin'io. Raha ny marina tiako ny zanakareo raha anandrana an'io mba ahafahany izy ireo malala na ty zany na tsy zay arina izy le Andriamanitra zao taony zao dia zao taona ratsy zao. Andriamanitra dia Andriamanitra tsara matetika loatra nandrenesako an'izany ka tena makanary ahy. Andriamanitra ihany koa dia Andriamanitra ny fahamarinana tsy dadabe antitra azo fitapitahana akory izy ka hoe tsy misy io teo fa azafikeliny. Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fahamasinana izy noprofony zany tao am'sa Edena tamin'ireo zanany voalohany mihoatra ny faritra eo nareo amin'ny teny anankiray dia maty sy zavatra zay ihany no miaritra ankehitriny. Ary mario fa nitory an'io karazana filazantsara siantifika sy sosialy sy fahaizana ary fivoaran'io tamin'ny Eva izy dia nino an'io lay vadiny Adama ary vitany tsara koa ny nameno an'ilay milaza tena ho vadiny Kristy tamin'io dia ilay fiangonany Adama faharoa tamin'ireo traikefa ray ihany. Marina zany. Tsy mba Andriamanitra no avitsy zany tsara loatra Andriamanitra ka tsy hainao man'io rehefa makany am-piangonana fotsiny raha-pino ianao ny devoly dia mino tsy hoe mody mino fa tena mino izy nefa tsy voavonjy raha-pino ianao niteny tamin'ilay vady faharoa izy na lay vadiny Adama faharoa toy ny nambarany tamin'ilay voalohany ihany takizao ny fanasanana avy amin'Andriamanitra tsy misy ny zavatra toy zany azonay profony zany tsy mbola nisy tranga hoe voaprofo. Ary io batisa amin'ny anaran'i Jesosy io tsy fantatrao ve fa zany manapaka ny fiangonana ozy efa voavany amin'io taony ise Roma rehefa nisy fanahy maloto telo nivoaka tamin'ilay dragona reo mpaminany sandoka sy ny sisa. Inona fa misy trinité eo amin'ireo Andriamanitra mampalahelo tena fanompotsamby tsy misy toy zany io aza samy manatona an'Andriamanitra mihitsy amin'ny karazana zavatra toy zany ka nandrana nijoro eo amin'ny fanatrehana. Tsy manova zavatra io raha vita batisa tamin'ireo fiantsona ray zanaka fany masina manova inona moa zany manova zavatra betsaka tokoa io ka natonga ny Paoly nandidy an'ilay andehana batista mba haverina atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy talohan'izay mety ho nilatsahany fany masina taminy sady natonga ihany koa anti-apôstôly ty ny teny mafy sy nanao hoe raha misy anjely avy any an-danitra mitory zavatra hafa ako vaozina izy zany tokoa manova zavatra zany. La tsy misy tsony zany hoe batisa fany masina zany am'izao andro zao ho an'ny apôstôly ihany io efa lasa zany ary ahoana zany hoe mpaminany zany tsy hita eo amin'ny setra akory io fa agagana tsy siantifika izy ireo malaka efatra ho an'ny taona hafa zany janona 720 tsy zay no tena tiany Jesosy ambany. Luka 7:30 anganongano fotsiny io hitanareo fa diso io dika teny io tsy zay ny teo tamin'ny voalohany niteniteny foana nefa lay Andriamanitra tsy to no midiny atao nivitsika ka manaprofo an'io raha milaza izy hoe Jesosy Kristy tsy miova masina io ary mandrakizay dia profony fa zany tokoa tsy ahoako zay milaza hoe tsy marina io Andriamanitra no mandika ny teniny manokana nilaza izy fa hanao an'io zavatra eo amin'ny andro farany isy mazava raha ariva ny andro dia indro ny mazava ho amin'ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Lay masoandro miposaka ny atsinanana ihany no masoandro miletika ny andrefana hoy ny mpaminany isy andro ray izay tsy andro na alina matromatriko zany misy rahona manakona ny famiratry ny masoandro nefa voalaza hoe raha ariva ny andro dia isy mazava indray lay zanaka teo ihany izy no alfa sy omega lay zanaka niposaka tany atsinanana ihany no efa voalaza raha teo fa hiposaka eo andrefana indray amin'ny andro farany alohan'ny fataperan'ny andro. Tsy haiko ny fomba fandikana izy ireo any zany Andriamanitra no mandika ny teny manokana porofony zany zao lay andro ariva
mampalahelo zany nefa tena lava eo amin'io ndray izy io lava eo amin'io lay vadin'i Kristy ka nanaiky ny fahalalana ratsainy izay mpitoro teny avy amin'ny seminaire raha tokony ino ilay tenin'Andriamanitra madio sy voamary eno anareo mpitoro teny any amin'izay firenena misy anareo any mety tsy miompikevitra amin'izao ianareo tsy mamely anareo akory miezaka fotsiny lay andiany manaraka any ho iresahako miezaka fotsiny raha tianareo nipetraka dia azoko antoka fahafaly any andrenesanareo azy zao ka de noy ary zao hitanareo nefa milaza amin'izy ireo fotsiny ny am'izay efa hitany ka maneho an'io amin'izy ireo profon'Andriamanitra zany hoe marina io hitanareo zao no oro tsy lana olona diky zany tsy misy idirany fahalalanareo arak'izao toy zao mety ananareo ny BA DD AD na mety inona koa tsy misy dikany mihitsy zany Andriamanitra ny mandika ny teniny izy tenany efa nampanantenan'io izy ary ino zany fa tamin'ny fahalalan'ny seminaire sy nitoro teniny anara-piangonany ka lasa gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia zay sitrana tamin'izay saiky nahafaty azy teo amin'ny fanimpotsampy ary lasa nisy papa hitanareo ve ny toerana efarany mino an'izany raha vehivavy inony zay fahalalana ambarany aminy indro tokoa jereo eto indro tokoa fa io vady roa zay voafofo io de nino ny fahalalana satana zay nifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra na ivadiny Adama de nino ny fahalalana satana zay nifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra ary lay vadiny Kristy de nino ny fahalalana satana eo amin'izao taona ratsy feno fahaizan'izao zay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary mario eva tamin'ny aranofo de nino an'io ka nampivarina ny taranak'olombelona rehetra ho amin'ny fahafatesana lay vady aranofo Adama lay lehilahy aranofo avy amin'ny tany ny vadiny talohan'ny nakanesany teo aminy mba ho vadiny defa navariny tao amin'ny fahafatesana ny taranak'olombelona rehetra na ara-tsiatifika zany na tsy maty foana sika satria nilaza Andriamanitra fa zay no isy na de eo amin'ny edena masina azy ianareo na fiangonana masina na anara-piangonana masina na mety ho inona io de ho faty amin'ny andro tsinonareo tenin'Andriamanitra iray ho fahamarinana rehefa anao marinina sy voaporofo teo aminareo zany eo no andro ampisarahanareo ny tenanareo amin'Andriamanitra tsy mila ny fehezateny rehetra akory fa teny ray raha misy manampy teny ray na manasitro ray amin'izay andro zay no hafatesana mario fa ny vadiny Adama no nahatonga ny fahafatesana aranofo ho an'ny taranany ny taranak'olombelona ary ny vadiny Adama faharoa lay vadiny ho fofon'ny Kristy no nampivarina ny fiangonana rehetra ho ao amin'ny fahafatesany ny anara-piangonana mba hakany ny marky ny bibidia amin'ny alalan'ireo anara-piangonana lehibe sy siantifika ary manam-pahaizana batiste zahay presbyteriany zahay pentecôtiste zahay sy sisa manana an'izao zahay sady betsaka ny fanananay zahay akasitrany gouvernement zahay maneran-tany misy anay sy sisa toy zany ary ny olo malaza sy ny be ny tanàna sy ny sisa ny makao aminay na de ny filoha aza tonga anao lamesa miaraka aminay ary tongo zay anao zao na ny hafa koa zao tontolo zao rehetra no ny varina ho amin'ny fahafatesana ara-panany ny anara-piangonana ny fiangonana rehetra maty izy io ho ianareo terisaina koa ianao ho Jesosy tahaka ny tamin'ny andro Noa zay nisy fanahavaliny vojena de ho tahaka izany amin'ny fiavin'ny zanak'olona tamin'ny andro ny Lota anankitelo ny tafavoaka ny Sodoma tamin'io andro io eny efa nisy andian'ny tany ivelany teo tsarovy zany fa tonony tamin'izany rehefa isiao ny zanak'olona jereo hoe andro toy inona jereo ny toerana iveloma atsika eny raha vehivavy no mitondra n'izao tolo zao rehetra anaiky ny fitondrana siantifika avy amin'ny programa mpampianarana izay nomeny satana azy tao ambadiky ny anarana hoe fiangonana ny fitondrany fomba fampianarana programa siantifika manome anareo a ny endriky lay Andriamanitra ty zao tolo zao ty nefa izy io toa ny efa teo amin'ny mihitsy ny fahafahana nyo tena feno ny tenin'Andriamanitra azony nataony nandray ny tenin'Andriamanitra sankinona nataony tamin'io raha tokony andra ny batisan'ny fany masina de navelany nanaprofo taminy siasa hoe ho an'ny mpianatry irery ihany ny fany masina raha tokony anaiky hatrany fanasitranana avy amin'Andriamanitra ka efa tokony anangara maty izy io ankehitriny ary anao fagagana lehibe de indro sy fanamelan'ny satana eo ambanin'ny fitondrandreo lehilahy mpivavaka aka ny tenin'Andriamanitra ary ezaka nilaza fa ho an'ny taona afy zany
dia ninondra vehivavy io nefa milaza ny baiboly hoe reo asa ataoko no ataonareo koa milazany Jesosy mandehanany amin'izao tontolo izao ary mitoriany filazantsara amin'ny voary rehetra mbola voary ihany sika izao famantaran'izao no anaraka zay rehetra mino nefa lavindra vehivavy avokoa io laviny avokoa zay zava-mahagaga ary natakalony tamin'ny famolavolany ara-tsaina ny amin'ny baiboly zany fa reo mpisorony reo mideratena ho ray masina reo eveka arseveka reo presbiteran'ny faritra reo mpanaramaso ambony sy ny sisa no nametraka ny fandikany manokana teo amin'io dia nialan'Andriamanitra izy reo navela teo ka maty tsy misy tozany ny antokana sisa tavela amin'ny any farany dia andiana pentekotista vitsy miaraka amin'ny andiana mozika mafy be araka izay vitany ary miazakazaka mivezivezy eo malalaka miteny amin'ny teny tsy fantatra simika ka manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany teny lazao azy reny mba atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa imezany ianareo fa eny mbola manao tonony teo ihany nefa Andriamanitra manapirofo ny teny no marina mareo fa lay azo nomeny Satana any Eva dia lay azo ny tsara sy ny ratsy azo miarioary io ankehitriny jereo ny andreny atsika raha indro izy fa mianso ny ampakarina ivoaka izy io kosa manana fiangonana zay mideratena ho manao ny tsara nefa ratsy io no ny fandavany teny azo miarioary lazaina hoe manana fikambana-be izy reo manampy eo am'izao ary manoana an'iny vokivoky mena ary sekoly rehetra izy reo jereo ane saingy ny fandavana teny ray monja zay ihany no ilaina ataonareo dia ho faty na feno fahaizana toinina io na tsara toinina o Jesosy ny masirasira kely dia mahazo ny vongany rehetra petina masirasira kely dia manimba ny vongany tenin'Andriamanitra iray diso toerana dia mamodika ny endry javatra rehetra ahoana raha eo am'izay tokony isy ny tongotro ny sandroko hitanareo ahoana raha eo am'izay tokony isy ny tanako ny sofiko ny masirasira kely dia mahazo ny vongany rehetra hoy ianareo ahoana nafantaranao fa mariny zany profon'Andriamanitra ho mariny io amarininy zany no lazainy fa ato amin'ny teniny io dia profony zany zay ny fomba lalantsika fa mariny zany na tsy fandavana teny ray moza dia ampy hahafaty miteraka vokany ray ihany zany eo am'izao taona ratsy zao fahafatesana ara-panahy toy ny nataony fahafatesana ranofo teo amin'ny taranak'olombelona rehetra mareo ny fomba nitondrany Satana an'io taona siantifika tany aloha io tamin'ny oa mba iankinana amin'ny fahalalany manokana miteny amintsika ny baiboly ao amin'ny obolana aza miankina amin'ny fahalalana manokana ary hoe aoka nyteny olona rehetra ho langy fa ny an'Andriamanitra ho marina nefa Satana tamin'ny fahalalany hatrany amboalohany tao amin'ny Saedena dia nitondra ny olona hiankina amin'ny fahalalany manokana ary fantatrareo fa tamin'ny alalan'ilay orinasa lehibe Max Factor nananany tamin'izany no nanaovany an'ireo vehivavy ho tsara tarehy tokoa ka natonga an'ireo zanakalahy olona reo zanakalahin'Andriamanitra raha ny marina ho lafo tamin'ny ota ka nakavady taminy izy tsara tarehy tokoa ny vehivavy teo tena mateza raisone zay vehivavy tsotra eny amin'ny arabe ankehitriny betsaka aminareo no efa namaky ny tantara tsy mbola renareo zany satria tany alohan'ny androkeo Pearl O'Brien firy no efa nandreny aminy eny izy no verina ho vehivavy tsara tarehy indrindra teto an-tany kanefa tsy misy ankizy vavy mpianatra makany an-tsekoly amin'izao andro zao ka tsy mateza indro lavitra noho izy nahoana zany tsy maintsy iseho ny fahatsarany endriky ny vehivavy amin'ny andro farany no tapahany ny volony ampanaoviny akanjony ankizy kely izy reny ampanaoviny sorta sy bikinina zay mety atsonareo azy eny aminy manao manjamaso lokomena sy reny karaza zavatra rehetra reny mba hatonga azy ireo ho hafa noho izay tena maizy azy hitanareo kanefa tamin'ny fahazana siantifika no nafany izy ireo nanatanteraka an'io fantatrareo moa fa misy fandaniam-bola kokoa eo amin'ny kojakoja fanaony vehivavy amin'ny tare no ny laniny ny eto Etazonia indrona intelo mihoatra no izay laniny amin'ny sakafo ivelomany voaprofo zany marina io eo am'ireo kojakoja ho an'ny tare maro io hitan'ireo zanakalan'Andriamanitra ny zanakavaviny olona fa tsy hoe ny zanakavavin'Andriamanitra ny zanakavaviny olona hoe tsara tare izy ireo ary zay no natonga an'ireo zanak'Andriamanitra ho lavo tao amin'io fahadiso-kevitra io dia nakan'ireny karazam-behivavy reny ka nivady taminy ary zay no niteraka an'ilay taona ny fijagajagana toy ny misy ankehitriny toy ny nisy tao Sodoma toy zay efa voalaza raha teo fa isy ankehitriny
ka indro reo lehilahy sy vehivavy amin'izao andro zao fa mifanaka vady raha tsy tia ny vady io de maka ny Renault izy reo any Nevada de maka vady ary na misabady amin'io raha io de maka vady hafa indray afaka 15 minitra fa tsara tare loatra ny vehivavy ka saiko tena tsy atoerina nefa ino zany ny devoly hitanareo fa satana de mbola ao amin'ny atsarany endrika hatrany mario fa tsy navela mihitsy io otana izy reo io io taona mahafinaritra siantifika io mihitsy no taona ratsy zay ny ten'Andriamanitra miala teto an-tany io taona mahafinaritra sy siantifika io nilazy Jesosy fa isy indray zany aloha kely ny fiaviany zanak'olona tsy zany ve mario ho Jesosy tahaka ny tamin'ny andro Noa de ho tahaka zany amin'ny fiaviany zanak'olona raha nitady akavady izy rehetra eny jereo ny zanak'Andriamanitra dia nakavady an'ireo zanakavavy ny olona tsara tarehy ary tsy namela azy ireo mihitsy Andriamanitra ny amin'izany toy ny fampianarana nataony Balama ihany zay nanaovany an'ireo vehivavy tsara tarehy sy manam-pahaizana ary siantifika Moabita ho miaraka amin'ny maso feno fahalotona ny manja maso sy ny podra reo ranomanitra tsara indrindra mba hisotonana ny zanak'Andriamanitra fa tsy nitovy tamin'ireo vehivavy teo aminy zay sady ny asany mafitanany zany zay tsy nanambomboatra tarehy voasitony izy reo ka hoe andesika fanambady satria vahoaka ray ihany anesika langy io zany ka laingy sady zavatra ataony devoly mba azony ny zanak'Andriamanitra hivady am'ireo zanakavaviny olona laingy any devoly zany satria Balama io mpaminany sandika io no niezaka naminany nanotra ny Mosesy zay niezaka niaro tsara le taranaka de ozy Andriamanitra iray ihany inotsika mitovy ihany ny fanaritra tolotsika fanaritra mitovy ihany no eo amintsika mitovy avokoa zay rehetra ataotsika manakaiky tokoa ka mitaka na de ny olom-bofidy aza raha azo atao hitanareo mivao amin'ny oloko tsy misy fampirarainareo aminy mihitsy mario fa tsy misy anjara mihitsy ny andikan'Andriamanitra ny teniny eo amin'ilay taranaka kaina ratsy tsy andika ny teniny eo amin'izy ireo Andriamanitra mario Andriamanitra ve anapahaizana anaovana tontolo zay tena tsara tarehy siantifika ary fenota ka ilainy andrava azy anao an'izany ve Andriamanitra hoe anao tontolo tena tsara tarehy jereo ny eo hoe ataon'Andriamanitra ho tena tsara tarehy be ny zanany vavy ka ampitafiny tena seksy mba ahafahany zanany lahy hitsiritra azy reny ka hijangajanga ahoana anao zavatra toy zany ve Andriamanitra ity andiana laodiky mitanjaka sy miboridany ity zay manompo ny Andriamanitra ty zao tontolo zao ty amin'ny alalan'ny kolotsainy sy ny fampianarany sy ny akingany ary ny atsarany endriny mivao aminy ony baiboly aza miombona ho tany mba tsy ahazo anareo ny loza manjo azy andatsaka vandra iny amin'ny abakabaka Andriamanitra ndray androany zay lehibe hatramy 17 kilô ka modika azy toy ny torabato arak'izay voalaza ny teniny hatrany fa nataony tamin'ireo lalàny eny raha manao zavatra toy zany Andriamanitra ka manambara ny teniny amin'ny karazan'olona toy zany dia anohitra ny tanjony ihany izy tsy adala akory Andriamanitra izy ny loharano fahendrina rehetra hitanareo ary ve ny aviany io karaza-davatra io satana ny aviany io sady mbola avy amin'ny satana hatrany nefa nino an'izany ny fiangonana eny hitanareo raha vehivavy fa miezaka araka izay tratrako any aneo aminareo ny tenin'Andriamanitra ony baiboly raha misy vehivavy manapaka ny volony de mahafaboninahitra ny lohany zany hoe ny vadiny fa ny vadiny no lohany miaraka amin'Andriamanitra ka dia mahafaboninahitra an'Andriamanitra sy ny vadiny izy eny io ny maneho hoe iza ny lohan'izao rafitry ny fiangonana maneran-tany zao maneho zany hoe iza ny lohany io satana zany amin'ny endrika lehilahy ray lehibe olona manampahaizana be maino ny hafa rehetra eo izy na inona lazay ny teny efa manana ny fantikana manokana ny amin'io izy eny de ny fantikana omeny zao taona ratsy zao mario fa ny planiny de ny anangana anara-piangonana ho fiangonana lehibe lay fiambona be ny fiangonana maneran-tany eny anara-piangonana lehibe mba ahafahany zao tontolo zao rehetra hivavaka aminy lay bibidy eo amban'ny anarana hoe firaisan'ny kristianisma tianareo vakena ao baiboly ve zany Apokalipsy 17:9
tilikambo babela moderne io. Sy tsaronareo ve ny fomba nanangana Nimrod de io petsara velatsy io ala tilikambo lehibe ka nampandoavy letra tamin'ny tanàna kely hafa rehetra. Ny Babila sy Babela de zavatra mitovy ihany. Niova fotsiny ny anarany, eny arakaraka ny nandrosony. Fa zao Roma ankehitriny ny Babilôna, aretiny ao Babilôna avokoa zao tontolo zao. Ka ny fiangonana be ny fiangonana maneran-tany no mitondra azy ao, zay atonga azy rehetra reo ihany koa akaminy. Fa andray ny mariky ny bibidia nareo, nefa tsy tonga saina akory ny amin'izay ataonareo. Satria fa reo zay voafedy dia andreny teny ary ivoaka amin'io. Mifanohitra tokoa ny anaram-piangonana sy ny tenin'Andriamanitra. Tsy mbola nisy teo aminy io, tsy mbola nifampiraharaha teo anivony izy, sady tsy mbola nifampiraharaha tamin'ny anankiray. Tiako raha misy mpahitantarana eo amiko hoe taizany hoe efa nisy mpaminany ka novokariny fiangonana. Asa eo amiko hoe taiza Andriamanitra no efa mba hanontany fiangonana zay atao rinina lasa azo rafitra. Natao akilabao io ka maty noho ny fahendrena ara-tsaina avy amin'ny devoly teo ampitarika azy ireo ka nolavo ny tenin'Andriamanitra raha indro zany fa nitombo amin'ny fahataterahan'ny fahalebiazan'i Kristy. Ankehitriny tonga eo milohany zany tena mifanohitra. Misara amin'io efa tsy miny io ianareo zay zanaky ny hazavana takariva. Satana zay Andriamanitra zao taona raty zao tamin'ny fahalalany no mitarika ny olona inana amin'io azony misy ny tsara sy ny ratsy miaroary io. Mareo fa Satana tamin'ny fahalalany no nanosehan'ny olona amin'izao taona raty zao inana amin'io azony misy ny tsara sy ny ratsy io. Lazainy fa eo ampananganana civilisationna lehibe kokoa ho an'ny kristiana izy amin'ny fahalalany ny tsara sy ny ratsy. Civilisationna lehibe kokoa ho an'ny kristiana. Fa ilay virjinina kelyn'ny Kristy teny andian'ondry ampakarina de tsy raraha zay fahalalany analafitra ny io hatrany izy io. Ka zay eny andeha resaka ny amin'ny vetivety miandry ny tompony izy io sy ny vola tantely ny amin'ny milenium. Eny zay arahany amin'ilay mpampakatra teny satria ampakarina teny izy io. Ny fahalalana miaraka amin'ny civilisation sy ny tena kristianisme de tena tsy misy ifandraisany. Ny civilisation sy ny tena kristianisme de tsy misy zavatra ifandraisany na de kely azy. Avy amin'ny fahalalana ny civilisation fantatsika rehetra zany, ary ny fahalalana dia avy tao edena voaprofo zany no ilay zavatra nitoriny tao edena, ary ny fahalalana no natonga ny fahafatesana. Tsy zany ve? Inona no niteraka fahafatesana tao amin'ny sa edena? Ny fahalalana. Nefa tsy afaka ho avy amin'Andriamanitra zany ka dia avy amin'ny devoly. Eny mahafinaritra be zany. Ny fahalalana, ny siansa, ny fampianarana no sakana lehibe indrindra tamin'izay efa nananan'Andriamanitra. Avy amin'ny devoly io. Eny azo taratasy vitsy any amin'izay haiko tsara. Miandry azy ireo aho. Jereo hoe aizany nitondrany kolotsaina antsika ankehitriny. Hitanareo, jereo ny vitan'izany. Aizany misy atsika. Niankina tamin'ireo zavatra eo sika tamin'ny fahaizantsika manokana noho ny siasa nananantsika. Ho ianareo, ahoana ary Andriamanitra heverinao ve fa tsy manam-pahaizana izy? Oh, tsia, anorona ilay karazana civilisation na ny manokana eto an-tany Andriamanitra rehefa aka ny fanapahana eo aminy. Asa tany ty zao tontolo zao ty. Izy ankehitriny no Andriamanitra ty zao tontolo zao siantifika feno fahalalany ty. Nefa anorona ilay karazana civilisation na ny manokana Andriamanitra. Tsy ho civilisation toy zao io, tsaro fotsiny zany. Tsy ho arak'izao civilisation nananantsika ankehitriny zao, sanatria zany. Fa ifanaraka amin'ny teniny sy ny tanjony zany. Satria hopodika ny Andriamanitra ty taona ratsy ankehitriny ty, ary toy zany koa ny fanjakany. Tsy afaka hanana mpitarika tsara kokoa noho zay fa hananany zao taona moderna ty fahalalany zao de Satana, lay mpamatika ny tenin'Andriamanitra toy zay efa naizy azy tao amin'ny sa edena. Kanefa de olona mpivavaka zay miakina amin'ny fahalalany manokana io, toy ny voalazako teo, ony abolana teny 5, tsy miakina amin'ny fahalalantsika manokana sika. Tsy maintsy manana Andriamanitra izy reo noho izy hoe olona. Na de zany azy anaovany an'izay tiany izy reo amin'ny maha olombelona. Toy zany foana ny olombelona rehetra tamintsika tonga teto hitatsika fa na de ny andianina aza nanompo sampy masoandro sy ny sisa. Amin'ny maha olombelona tsy maintsy manana Andriamanitra izy, ka de tsy maintsy manana ny Andriamanitra ty taona ny fahaizana lehibe ty, ka de lasa ny Andriamanitra ty zao tontolo zao ty de lasa ho fahalalana, ny anaram-piangonana, ny siansa manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Mareo fa ataon'ny Andriamanitra no arak'izay tadiaviny izy ireo, mitseritra ny amin'ny nofo izy ireo.
ka zay nomeny azy. Tianao bikini izy ireo dia avelany zany ataony. Tanareo raha tianao an'izao zato izy ireo dia avelany ataony zany, tsy misy maharatsy an'io. Makany am-piangonana izy ireo, metodista ny reniny, batista, pentekotista, presbyteriana, avela fotsiny izy ilamina. Zay no Andriamanitra ty taona mahira-tsaina sy kinga-saina ary satifika ty. Tsy misy ilany finoana, tsy ilainy ny anaprofo zavatra, efa voaprofo zany aminy amin'ny fahalalana. Zay ny fiangonana lehibe indrindra eto an-tanàna, ny fahalalana. Ny pastoranay manana mari-pahaizana momba ny lalàna sy ny teolojia. Hitanareo fa tsy misy ilany finoana, miakina amin'ny fahalalana izy. Avela miaina amin'izay tiany izy ireo rehefa tonga manompo azy amin'ny anaram-piangonana sy ny fanekempinony dia ampy. Voninahitra lehibe ho azy ireo zany saingy jereo ny amin'io. Io mezany ny tenin'Andriamanitra amin'ny filazany an'izay zavatra mifanohitra amin'ny teny, sady miezaka izy amin'ny fahalalana, ny anaprofo ary siantifika hoe diso ny teny. Taona toy inona no iainantsika. Hitanareo ve n'Andriamanitra zao taona zao mario fa miandry anefa Andriamanitra ny fahatanteran'ny eloko reto amorita moderne reto. Aza manafa anana ny mosesy no volony izy amin'ny fotoana io. Isy Exodosy ray eo ndray androany ho an'ny tany nampanantenainy. Isy mosesy ho avy eo zay antso ivoaka ampody ny finoany zanaka ho amin'ny rainy. Ho avy zany ndray androany. Ianareo jereo anery fivoarana misy azo antoka mbola tsy tanteraka ny eloko ny amorita. Ho avy zany ndray androany, avelao izy ireo amotika ny tenany. Civilisation, fahalalana, mamatika ny tenin'Andriamanitra ho arak'izay fomba hitiavany azy manokana. Manao toy zany anaram-piangonana rehetra. Satana eo no mitory ny filazantsara ny fahalalana manokana eo amin'ny fiangonany. Karazan'olona roa ihany no resahana ao amin'ny testamenta vaovao, ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny devoly. Fantatrareo ve zany? Tianareo raisina ve ny soratra masina mikasika an'io? Jaonina voalohany 30. Raha ilainareo soratra masina vakiko eto mihitsy zany, efa voasoratra eto. Eny ary ny efasiana roroa natsony izy ireo hoe ny zanaky ny tsy fanarahana, tahaka ny Eva zay tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny zanaky ny fanarahana sy ny tsy fanarahana dia tsy misy ifandraisany mihitsy. Ka ahoana no ahafahany ampakariny Kristy hikambana amin'ny anaram-piangonana? Raha indro fa tsy fanarahana ny ray nefa fanarahana ny ray. Ahoana no ahafahany zany nefa ny ray de teny ary le ray de teny voavatika? Ahoana no ahafahany janga sy ny vehivavy madio ifanaiky ara-ty? Tsy hainy atao zany. Tsy misy fiambonana mihitsy eo an'izy ireo, mivoay eo anivony ianareo avy amin'ny devoly zany. Io no mariky ny biby ty. Mirona ao amin'izany ankehitriny ny anaram-piangonana rehetra, na izy zany na izy amika. Andriamanitra dia eo ampakany tsy anaram-piangonana fa vahoaka hitondra ny anarany. Tsy handray an'reto fahamarinan'reto ny anaram-piangonana. Olona anankiray manokana zay afaka hitan'Andriamanitra no ilainy dia zay hijery ny teniny ka ino zany ary tsy mpikambana amin'ny rafi-pivavahana zay mivelona ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny rafi-pivavahana dia ny fahindrina ara-tsaina avy amin'izay vekana zay zavatra nampianatra an'io. Marina zany. Ny zanaky ny tsy fanarahana sy ny zanaky ny fanarahana dia tsy misy ifandraisany mihitsy. Ny ray dia amin'ny hazavan'ny andro, le ray hafa amin'ny alina sy ny aizy taona ratsy. Ity taona ny aizy na ratsy ity reo lanonana amin'ny alina reo fandizana nefa dia mpikambana amin'ny fiangonana eken'ny Andriamanina zany. Tsy misy manameloka azy mihitsy io, tsy misy maneligela azy. Tsy mahatsiaro meloka raha manapa-bolo ho ty vehivavy ray. Tsy manimba ny feon'ny fieritreretako zany. Tsisy feon'ny fieritreretana toy ny tsy anana menarana valany izy io. Marina zany. Azo antoka fa tsy fantany akory zay hoe feon'ny fieritreretana tonga mahafo loatra izy io ka lasa tsy hainy akory azany amin'io. Marina zany. Hitsakitsahany etsy seroa ny tenin'Andriamanitra ataony hoe karazana fisaina nalany andro zany aza makeny andian'olona mitambataba sy betanitana fotsiny io dia zay. Tsy malala akory ny amin'ny Andriamanitra toy ny tsy fahalalany notany alina Egyptianina. Zany tokoa. Marina zany. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Reny koa dia alavila satria reny mandeha mitety-trano ka mitarika an'ireo vehivavy adaladala. Ry malala ianao tokony anamoa zao ry malala ataoko fa lay mpitolo teninao ratsy efa lany andro etsy iny raha toa ianao afinaritra ny fijery anao raha manao kini na tsy mety atsonareo azy ianao raha manao azao rehetra zao na tiana ny afako tsy mampaninona ny olona ane zay sikarakely mpikambana fiangonana ary fantatrao fa andrandraina toy ny hafa rehetra ihany fiangonanay aza mino any manja maso ratsy mpandainga io
mandagy aminareo izy mariny zany eny tompoko eken'ny andriamaniny zany everiny fa mahafinaritra io ary tian'izy ireo tsotro zao izy no zany iadevitra aminareo izy reo itsangana vetrany eo izy ka ifamaly aminareo ny amin'io eny azo antoka fa satana de nijoro mifanatrika mihitsy tamin'i jesosy kristy lay teny ary niezaka nilaza hoe voasoratra hoe ary teo izy lay tenin'andriamanitra vao marina hoy izy makanesa ho ivoako ry satana marosoa fotsiny ary manaova toy zany toditsaka izy alaza tamiko indray mandeha hoe eny raha inonao marina ny batisa fany masina ka inonao fanananao zany hoy izy de ataovy jamba mpitoro-teny izy io hoy izy ataovy jamba hoy izy paoly aniaka ka nanajamba olona indray mandeha hoy a ramse ahoana nafahako anajambanao nefa efa jamba ianao ahoana nafahako mamonanao nefa efa maty hoy izy za mahita tsara mihitsy ny masiko hoy a niara-nofo zany nefa jamba ihany ianao tena tsy marina zany tsy mandika an'ireo zavatra eo ny baiboly miteny tsika rehefa miteny ny baiboly ary mangizy tsika rehefa mangizy zany hoy a eny ary rehefa indro eny fa tany dotany eny indro fa tonga niodidina teo avokoa ny miaramila ny sirianina de niazakazaka teo ilay mpanompo nanao hoe rikaky ozy rikaky ozy voadidiny sirianina sika nikosokoso maso eli de nifoka nanao hoe ny momba atsika de be no ny momba azy reo ozy tsy mahita anisaniza ozy andriamanitra o sakafony masina eny jamby izy teo de nijery nanodidina ny mpaminany zokiolio sy ny teny amin'ny telibotra izy ary feno anjely sy kalesy afy ary sovaly afy teo de nakeo izy ary ny baiboly nataony najambeny reo jamba tamin'inona taminy nivoaka teo izy nanao hoe mitady an'eliva ianareo eny mitady azy zay hoy izy manaraha fa asehoka anareo misy azy eli no nitarika azy reo akeo amin'ny eli jamba hoia fantatrao ny zavatra olazaiko aminao lainy olazay ny tompoko tamy rainao ihany makanesa ho ivoako maro fa ny zanaka ny fanarahana sy ny tsy fanarahana de tsy misy ifandraisany mihitsy ny any tsy fanarahana de manompo ny andriamanina reo inonay ny baiboly eny azo miaroary io hitanareo fa zao tontolo zao sy ny fahalalany no niampy teo amin'io lay azo satana miaroaro eny naka teo amin'ny azo satana raha vehivavy de lay tsara sy ratsy inonay ny teny zany mihitsy nefa tsy izy rehetra nino ny teny ihany koa efa saingy navelany akany azo ny satana ka namatika kely an'io zay ny zavanisy raha misy manampy teny ray na manaisotra teny ray amin'io mbola tsy miova izy omaly sany io maro mandrakizay mario marina zany aniezina zao taona ratsy zao na de mpikabana amin'ny fiangonana azy ny andriamanina zay no antony itiavan'izy ireo azy de le fomba melany azy anao an'io tsy misy manameloka azy tsy misy manelingelina azy fa rehefa mpikambana amin'ny fiangonana fotsiny de fa zay to zany koa no nampianariny balama amin'ny fiangonana ade sika iray mitovy any sike io no afetseny farany tsy namela azy ireo mihitsy andriamanitra noho ny finoany an'io karazana lay io tsaro fa ota tsy azahoana famela-keliko zany intelo zany no ao amin'ny baiboly ho an'izay rehetra olona manampy teny ray zay fantikany manokana ny tenin'andriamanitra taoriny nefa nanamarinana an'io marina tao amin'ny saedena tena tao amin'ny saedena teny raha niampy no niteraka fahafatesana rehefa nanampy teny balama hoe mitovy any sike izy reo tsy navelan'andriamanitra mihitsy ny israely tamin'io ringana tanany efitra ny tsirairay tamin'izy ireo akoatran'ireo telo zay navoaka an'andriamanitra fa o jesosy izy reo izy rehetra de maty fisalana mandrakizay zany vita tanteraka ny aminy tsy nahazo famelana intsony ota tsy nahazo famelan-keliko io tsy navela mihitsy izy reo ola mantsirany zany ry zanaky ny azavana takariva hitanareo ve ankehitriny hoe iza no mpitarika an'izao taona moderna sy mpivavaka ratsy zao ny devoly io raha maka n'io azo ny tsara sy ny ratsy io ka mametraka an'izany eo de mario fa entiny eo amin'ny fiombona be ekumenika io fiangonana vadiny tsara tare io mba hivady aminy tena mazavy zany lay fiangonany siantifika tsara tare miaraka am'zay diplôma rehetra mety ho azo ny maripaizana avy amin'ny église de Krista ny maripaizana avy amin'ny batista presbyteriana pentekotista sisisy entiny eo izy rehetra miaraka am'ireo fitafy miravaka sy reo fiangonana vaventy de makao amin'ny fiambona be ekumenika ny rehetra raha ihany sike tsy navela mihitsy izy reo ny anaram-piangonana ny fitondrana ny mariky ny anaram-piangonana io ny mariky ny bibidi efa nijery tsara ny amin'io sika ny fanaovana an'io mantsirany zany rakisy mantsirany zany hitanareo fiangonana lehibe sy tsara tare ho amin'ny fanambadiana ekomenika sady mitondra ny marikany ny sorta
eny ny fiakazo zao to zao seksy manjamaso mpianatry ny devoly mahay mihitsy mba ahazony andreo zanak'Andriamanitra ampivady ny tovolahy ray zay nateraka ho tsara amin'io karazana ratsy fitondran-tena toy zany io marina zany. Inona no hoy ianareo manapa-bolo, inona ny fandraisana zany? Ry lalahy avy alao hijanona kely eto, tsapaka tsotro zao fa misy tsy faly amin'izany, angamba olona mifandray an-tariby any lavitra any zany. Enoy ho an'ny vehivavy ny volo de voady nazirita. Voady nazirita ho an'ny Samsona ny volo. Ary raha misy vehivavy manapaka ny volony de laviny tanteraka ny voady manazirita azy ny amin'ny hoe apakaran'ny Kristy izy. Satria ny eo io zavatra anankiray io no anibany ny endry zavatra rehetra. Marina zany. Ny nazirita de olona voatokana ho amin'ny tanjony iray. Tsy zany ve? Samsona de voatokana tamin'ny fotoana iray so amin'ny tanjony iray ka de nanana volo lava izy. Ny vehivavy zay zanak'Andriamanitra dia amela ny volony itsiry mba nehoana fa voatokana ho an'ny tenin'Andriamanitra rehetra izy. Raha tapahana zany na toy inona amiko mety andizana irany ao amin'ny antoko-pihira itereniny amin'ny teny tsy fantatra etsaka zany etseroa na manao an'io karazana fanampiana ny fiarahamonina rehetra io efa maty izy. Fa zao no lazain'ny tompo zany de ny tenin'Andriamanitra. Kortianina voalohany 4:12. Ye no laviny voady manazirita azy ary nivarotena amin'ny Andriamanitra zao taona moderna zao izy. Zay no ataony koa enatra ho anareo ramatoa na ry vehivavy. Tena mpamandrika ny zanak'Andriamanitra izy reny toy ny efa nisy arak'izay no lazainy Jesosy tahaka ny tamin'ny andro Noa. Tsara tarehy ny vehivavy ka nanomboka nakavady teo anivo ny zanak'Andriamanitra de ho tahaka zany amin'ny fiverena zanak'olona ka ataony ny Andriamanitra izy reo lehibe zany mahafinaritra siantifika misy fahalalana ny lamode ny Hollywood volavolainy ao amin'ny fivarotany any eny sy reo karaza zavatra tsy misy ilana azy eny zay ianareo tsara. Ary izy io ny fiangonana dia tena tian'io tsotro zao. La tiako ampahafantarina anao fa metodista presbyteriana manantsaina kokoa ny pastoranay ka tsy ilaza zavatra toy zany nefa tsy manantsaina ampy izy mba ilaza sy zavatra lazain'Andriamanitra. Hitanareo izy io ny fiangonana de manompo an'io tsotro zao tiany zany fa io mihitsy no ny tadiaviny. Tsy te hikambana amin'ny zavatra hafa mihitsy izy rahalahy na hiditra amin'ny zavatra zay tsy ahafahany manao arak'ireny jezebela moderna reny satria efa izay ny toetra ao anatiny. Ahoana na fahanareo anana toetra zay? Izany mahay manampy na dia akiray azy amin'ny alavany. Raha teraka ho 2 metatra faingo 50 ny alavanao de tsy ho ray faingo 20 mihitsy. Ye tolay 1000 manalava nataony Bof Clibor koa eno na lehilahy ry andiana riky. Raha nateraka ho lehilahy ianareo de manaova toy ny lehilahy. Reny sanga miraraka amin'ny tavanareo reny sady miolakolana anehoana jejona eny rita ranaka mena rana voavatika. Inona loatra ny mahazo anareo e? Itsara nyty fireneny ty amin'ny afo ny Andriamanitra ny ray andro any aletiny ao amin'ny fanambany ranomasina io. Efa tongotra ny ora ny fitsarana ho rava avokoa zao tontolo zao. Fivavahana voavatika, olombelona voavatika. Tsy malala kory ny lehilahy hoe lahy sa vavy, tsy malala ihany koa ny vehivavy. Mijoreny sady manao salopety ny delahy na reny karazana sorta kely ratsy reny akanjo zay ny fietsiny rehetra sy ny bikany vatany nefa milaza tena ho kristianina. Tsy raha matoa akory azy izy io ka de aza resana ny hoe kristianina. Mpivaro tena ampiasain'ny satana eny amin'ny arabe io omeny satana saina mba handefa andreo zanak'Andriamanitra any amin'ny elo ka natateraka ny teny lazainy Jesosy fa isy. Tsy te ilazany zany aho nefa nilazan'io izy na izany na tsy zany. Hitanareo ve ary ny avian'io fanampy vavak'io la iazo miaroaro ny hoe inona ny tsy mety amin'ireny pataloha miroraka reny na izay mety antsonareo azy pataloha bory na zay antsona azy. Laza ny baiboly hoe izay vehivavy manao fitafin-dehilahy de fa avetavetana eo mason'Andriamanitra. Ony baiboly zany. Ary zay vehivavy manapaka ny volony de mahafa-boninahitra ny lohany.
ary na de ny tena fahotana ho an'ny vehivavy ny anolotra vavaka nefa fohy volo milaza zany baiboly. Ny mivavaka eo masin'ny olona nefa tsy misarona lohany ary ny oy ianareo manao satroka ripy tsara velatsy zay mampianatra zavatra toy zany vehivavy nefa olo baiboly ny volony no nomena azy ho fisaronana fa tsy zay satroka nataon'olona. Zay ny voalazan'ny baiboly. Tsy tompon'andraikitra fotsiny any anambarany fahamarinana aza mba ho tsy mahatoky arak'izay lazan'ny baiboly manatsaso ny tenin'Andriamanitra mba hifanarana namalina ny takin'ilay andiana riketa. Ananaketo ny teny hoe evile nosoratako hoe Elvis ny aho fa tsy evile fa saika mitovy any zany. Ny teny Elvis dia midika hoe saka ary ny teny riki dia midika hoe voalavo. Raha miteny ianareo hoe riki kely de zao zany ry voalavo kely fa zay antsonareo azy de zay ny maizy asy. Raha zay no anara zanakareo de solofaingany zany noho ny amin'ny filazantsara. Azo omena anarana ny ankizy tsy mbola nare anarana toy zany mihitsy ianareo tao amin'ny baiboly na tamin'ny taona hafa rehetra anarana ho an'izao taon'izao io. Raha efa nisy ny voalavo sy ny saka voavadika de ireo zany rehetra amatapitisany $, ny disque jockey reny tanora mivoakeny reny zay tsy mahavita kory ny makany any an-tsekoly raha tsy manao zavatra iny amin'ny sofiny ary asina radio kely maneno any am-posiny manao hoe boum boum. Oh tonga ao an-trano izy ireo ary zay nanao ary zazalahy reo nanao zay nantokoana ny tranoko etsy ho zay esoreto io zavatra io raha tsy vitanareo ny asa tsy misy an'io de ajanony ny asa nakizitina loatra zany ka tsy vitako ny mijanona nanodidina teo natokana eo an'Andriamanitra ty toerany ty tsy mila an'io karazana bogiogi zay fadalazy zao andro farany zao manodidina eto zay. Ia vono io na ajanony ny asa. Mario fa mpivavaka izy ireo na de zany azy. Oh zany mihitsy mpakany am-piangonana ary mijanona eo amin'ny toeram-pidirana mihainy bogiogi. Zao koa Mario fa eo amin'ny fiafarany ihany koa lay teny ampakariny Kristy. Raha iny fahitatsika ny foronany antikristy zay nanomboka tany aloha tany ary tonga hatreo amin'izay afarany ankehitriny fa ny fiombona be ekumenika no sy ny lohara-pivavahana. Ary lay fiangonana kely zay nanivatsiva teo ihany koa lay teny ampakariny Kristy namakivaky an'ireo taon'ireo de tonga eo amin'ny loha satria ho tafaraindray amin'ilay vadiny izy io. Zay hatrany toy ny fiangonana sy ny zavatra hafa rehetra ikambany zany ny vary ny zavatra hafa rehetra de miverina eo amin'ny lohany de eo amin'izay ny aingany tahaka ny Kaina sy Abela ny ampakarina teny de hifarana ao amin'ny maizy an'ilay tenin'Andriamanitra tonga voaseho amin'izao taona ratsy ivelomantsika zao. Hitanareo ve ny toerana iafarany io ary tsy hoe ny satana de aka n'ilay vadiny manam-pahaizana ary anandratra an'io olo malaza io de lay antikristy lay fanapahana ambony ka ametraka azy eo amin'ny seza fiandrianana ary ny olona rehetra de ho gagany aminy de ho tonga Kristy avy eo nefa tsy afaka hoe sambo eo izy roa fa ny fanjakany de ho esorina ho ravahany izy ary Kristy lay tenin'Andriamanitra fa ny vehivavy dia ampahany tenandra lehilahy. Tsy roa akory izy ireo fa iray ary ny ampakarina lay fiangonana teny olona natsona hivoaka avetsy sy roa noho ny anarany dia iray ao amin'ny tenany Jesosy Kristy fa ho esorina sy ho ravana ny fanjakany ny antikristy ary aka ny seza fiandrianany Kristy de hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany Davida rainy ka anjaka eto tany mandritra ny arivo taona avy eo aneo amin'Andriamanitra n'ilay fiangonana tsy misy petipetina sady tsy misy tsiny. Ie ankehitriny Mario fa lay volony lava de voady nazirita ho an'ny teny anomendrika ny amin'ny ampakariny Kristy eto efa nometsika ny endriky ny antikristy ny misy azy zay mpivavaka sy ny sisa siansy. Ankehitriny lay ampakariny Kristy kely sy manetry teny dia mino ny teny tsotro zao na izy io isabatan'olona zany antenaiko ary matoky fa maro aminy no mipetraka manatriketo maro aminy no miaino an'izao ary antenaiko zany hoa ary hoan'ny tsirairay aminareo rehetra no ampahany io ampakariny io antenaiko fa maro fa isy zany ka zay rehetra voalahatra de hoisany satria efa toetran'izy ireo io fa izy ireo hitanareo ny teny ihany no afaka anaiky ny teny tsy afaka anaiky anaram-piangonana zany na zay zavatra voavatika mahalala kokoa noho zany io fa teny io
hitanareo tsy afaka anaiky zavatra fa ny vary de tsy afaka ho zavatra afa koatra ny vary ny andoany de vary aty aparana izy de ho vary ary ny adratsy de tsy afaka ho vary mihitsy na de voatondraky ny osotry iray ihany aza hitanareo nefa tsy vary zany to lay voalazako ndray andro iny ny am'lay hazo misy sampany isan-karazany ny volony lava zay voady nazirita dia manefa vita voady tamin'Andriamanitra izy io lay fitafiny mahafinaritra ny amin'ny teny fampanantenany ho an'ilay taona ivelomany no mandrakotra azy manodidina ka izy ihany no manamarina azy io ny amin'ny Hebreo 13:4 Jesosy Kristy ny tsy miova maly sy anio ary mandrakizay eny ampahany teny papakatra izy io ka mahatoky aminy amin'ny lafiny rehetra jereo ankehitriny raha misy vehivavy mivoakeny nefa vadiny lehilahy ray ka mivoakeny ary mifankaty amin'ny lehilahy hafa sady nanao zay niarahany taminy ary mivelona eo amin'ny vadiny de tokony roany izy io tsy zany ve tokony mahatoky aminy izy satria efa vita voady taminy ary ny ampakariny Kristy de efa vita voady tamin'ny Kristy ary izy de ny teny tsy hipimaso amin'ny hafa akory azy tsy tokony hipimaso amin'ny lehilahy hafa akory raha vehivavy tsy tokony hanao fietsika izy na hanana fihetsepo aminy mihitsy satria ampakariny papakatra anankiray tokoa izy io tsy ilainay mihitsy lay azonareo miaroaro ny anara-piangonanareo aoka toky amin'ny Kristy ilay teny anamarina ny omarina izy tsy tompoko tsy hanana fihetsepo akory aza zay anehoan'ny fitiavana aminy ka tsy kambana ho isany na ntozy zany na amelanareo eny an-tsandrina na eo ambany fiahiny na iresadresaka isarika anareo am'izao na ho am'zato feo tokana ihany nenonareo niondriko mihain'ny feoko ny vahiny tsy mba inona moa ny feoany ny feon'ny olona iray dia ny teniny ary ty zany ny baiboly tsy misy teny azo ampina am'ty na isorona am'ty aza miala fotsiny amin'io feo io ny vahiny de tsy arahany ny anara-piangonana fa ampahany papakatra izy io ka matoky aminy amin'ny lafiny rehetra miandry ny fampakaram-bady tafaray tsy amin'ny fiangona be ekumenika fa ao an-danitra amin'ny falasany fampakaram-bady efa nomena azy io ny ho an'ny fiangonantsika ihany zao ny efa nomena azy io ary efa voambara taminy reo tomboka se fito zay zava-miafina ao amin'ny baiboly hitanareo hitany fahadalan'ilay mpamitaka zay tena manakaiky ny fahamarinana zay amitaka ny olom-boafidy raha azo ny atao hitan'izany izy io hitanareo ve reo fanahy roa mifanohitra zay amperinasa am'izao taona ratsy zao hitanareo ve zany samy tena mpivavaka kaina sabela tonga eo amin'ny hafarany ndray reo fanahy reo nefa mbola tonony tamin'ny andohany ihany ny anankiray de manompo amin'ny fahatsarany endrika amin'ny fahalalana amin'ny fianarana amin'ny siansa ary amin'ny kolotsaina fa lay anankiray amin'ny finoana ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra samy ato amin'ity trano ty reo anankiroa reo anio maraina marina zany ny fanambarana na ny finoana ny teniny de tsy midera tena ho mahalala de zay tena kristianina marina ho reo anananao ve ny diplôme doctorat tsy midera tena izy inoko ny teniny hitanareo tsy mba midera tena tsy midera tena ho nianatra tsy mikambana am'izay mety anara-piangonana na zay fikambanana na zay fitokona fa any Kristy izy io vadiny izy io fa tsy hoe vadiny fiangonana mpitsangajangy io nilazany baiboly fa jangy io ary reny mpitsangajangy ka miara-mivory izy rehetra ary manao fitsangatsangana ray ihany fa zany karazam-behivavy zany de vehivavy tsy mahatoky amin'ny vadiny fa midera teny izy hoe Kristy ny vadiny nefa mpikambana amin'ny anara-piangonana fahadalana re zany any Kristy sika nefa amin'ny fanekena io vehivavy kely ny finoana io zay mivelona ampinoana lay ampakariny de lay olona etsitsetsy roa any amin'ny toerakafa any amin'ny fiangonana hafa any amin'ny anara-piangonana hafa na ino zany any amin'izay tsy inono ny tenin'Andriamanitra makatoa izy miandry ampitiavana ny fanamarinana ny fampanantenana ho an'izao taona zao miandry an'izany izy io ampahan'ity tenity izy io sady miandry ny fiainany aneo an'ity teny ty
rina la tsy hitanareo ve zany antenaiko fa tsy andalo fotsiny eo aminareo zany miandry ary lay vatana zany hoe miteny miandry fiainana zany hoe ny fanahy mba hanamarina na amelona anio zay ny zavatra andrasana tsy saina hafa hiasa ho aminy tsy afaka ho velonaina amin'ny fomba hafa izy io na zany aza tsapany fa eo zany ary fatany fa hitrangy io de ino fa nitrangy zany ka de mifoy izy hoy Andriamanitra misy de indro izy io fa mivoaka tola efa nivoaka tamin'ny voalohany ihany zanaky ny tsy fanarahana midika ho fanarahana ny tsy fanarahana de midika ho piodina no jereko tao amin'ny rakibolany zany ananako antoko piodina miodina manohitra inona ny tenin'Andriamanitra voambara tahaka ny Kaina nanambara niodina nanohitra ny fanambarana nambarany abeny zay vao marin'Andriamanitra ho fahamarinana fa niodina nanohitra an'io Kaina ka namono ralahana reo fariseo zay nanana ny fahalalany araky ny anara-piangonana ny am'izay na izy ny tenin'Andriamanitra de lehilahy voafantina tsara nefa niodina nanohitra ny tenin'Andriamanitra voamarina zay tonga voaseho tamin'io andro io Jesosy Kristy ka namono azy tsy zany ve zay ny hoe zanaky ny tsy fanarahana piodina manohitra ny tenin'Andriamanitra eny hitanareo ve ny misy azy reo efa lasa ny andro mifagagana niovy Jesosy Kristy tsy misy tsony zany batisa amin'ny fanamasina zany fandalana avokoa io rehetra io hitanareo piodina tsy ilainy ny laza zavatra roa ny raha ihany no lazainy de fa ampy zany ny fiodinana eo mihitsy tsy afaka lazaina ny hoe tsy manana maso ianareo hoe tsy manana sofina tsy maintsy lay vatana rehetra ny rasinareo ny teny rehetra hitanareo ny fanamasina de miantso hoe mivoay eo aminy aza miombona amin'ny dogman'ny anara-piangonany raha indro izy fa miomesy manamavo ny tenin'Andriamanitra ho an'izao andro zao fa Andriamanitra tsy azo vazovazina tsarofo tsara ho azo ny valiny aza mana ho azo ny valiny hoy ny baiboly ny Efesana 4:3 raha tianareo raisina tsoratra Efesana 4:3 manao hoe Andriamanitra tsy azo vazovazina fa zay afafan'ny olona de zay koa no jinjainy tsy afaka mahazovazo sy animbaziba izy ireo ka ilaza an'ireo zavatra eo nefa hiala maina am'izany toy ny mofo eo amboniny rano hiveriny zany vadiny devoly izy io voarakitry ny fahalalany ara-pivavahana zay feny fitiavana ota ho an'izao taona raty zao mba amitahany anareo la afetsena tanteraka na ny anara-piangonany fanahy mamitaka noho ny fahalalana siantifika sy ny civilisationna moderna midera tena amarany sika afaka minitra vitsy tsy maintsy janona satria tsy vitako nandray an'io rehetra hitanareo midera tena ho manorona tontolo lehibe ho anareo mba hivelomana izy midera tena izy hoe eo amin'ny civilisationna nanangana fiangonana mahafinaritra maro izy reo kolejy reo sekoly reo hopitaly reo fitoeram-boky ka ho fanampiana ny olona mandra-pa nefa tsy eo am'izany ny tenin'Andriamanitra natao zany no profony fa vitany ny anao an'io ka de lavo tao am'izany ny olona eny tompoko ireo sekoly reo anara-piangonana kolotsaina olona miakanjo mihaja olona misakafo tsara aleo kokoa milahatra mofo nefa mifanitsy amin'Andriamanitra toy zay ihinana akoho voaendy intelo isan'andro nefa mpikambana amin'ny mpijangajanga toy zany tsaro fa atombotra ny ora zay avin'ny marika na ianareo ao anatiny na oety ivelany ho tonga toy ny mpangalatra amin'ny alina zany androbaka anareo tampoka eo zany de hoeo ianareo tsy misy fomba hivoahana am'izany tsony eo efa voarainareo la izy mivoavy ao misy anjely nidina fitany an-danitra ary namirapiratra ny tavany sady nika mafy tamin'ny olona na mpiororo ny tany zany mivoa Babilôny satria ravy izy aza miombona loza aminy ry oloko mivoa ho aminy mivoa tsy vao nivakitsika atao amin'ny teny va zany voatsela ny anjely de iraka hitanareo zay midina mario fa ony fanahy masina mivoa ho aminy mba tsy ombona anareo aminy ankehitriny nanorona an'ireo zavatra reo izy nanorona fiangonana lehibe maro nanorona kolejy sekoly maro de nalainy ny olona ary nampianary mba ho ao am'izay antsony hoe civilisationna tsara kokoa ka nampianariny tamin'ny civilisationna moderne zay nitondra azy ireo ho ao amin'ny lavaky ny fahafatesana noho ny fahalalana zay lafitra n'Andriamanitra sy ny teniny tsy hitanareo ve ny fandehan'io rehetra io hitanareo ve zany ry fiangonana ianareo any ivelany any raha mazava aminareo any am'izay ivorinareo any zany manaova amen de ahafantatra ny toerana ijoroanareo ny sisa amin'izy ireo
hitanareo natao zany izy io zany hoe ny Andriamanitra ty tany ty fa nanorona an'ireo kolejy izy nanorona an'ireo université nanorona an'ireo hôpitaly nanorona an'ireo fitoeram-boky nanorona an'ireo zavatra rehetra reo mba ho fanampiana ny olona mandrapaha zay ampy amin'ny tany azy ireo tsara mba hialany lavitra n'io teny io ary aiza no hitaniany azy ireo ivarina ao amin'ny fahafatesana ny fiangonana rehetra eto amin'izao tontolo zao satria nilaza Andriamanitra fa hodorany lay janga sy ireo zanany amin'ny afo tsy mety levona mivao amin'ny olona aza mety ho tratra amin'izany miala faingana amin'ny zavatra io araka izay azonareo atao noho ny fahalalany ara-tsiantifika dia vitany manao an'io eny maro fa tsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra tsy nandidy antsika mihitsy Andriamanitra ny ankeny ka anao sekoly tsy mbola tsy nilaza tamintsika mihitsy izy mba hanorona hôpitaly tsara izy reny tsy nilaza tamintsika mihitsy izy mba hanorona fitoeram-boky tsy tompoko tsy mbola hoy izy toriny filazantsara fa ny filazantsara de fampisehoana fanehoana ny heriny fany masina ho Paoly fa ny filazantsara de tsy tonga teo amintsika tamin'ny teny ihany fa tamin'ny alalan'ny fampisehoana sy ny fanehoan'ny fany masina ho Paoly tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny fahendrena mahataona avy amin'izay mpampianatra sy ny sisa fa tonga teo aminareo tamin'ny hery sy ny fanehoan'ny fany masina mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendrena na ny fahalalan'olona amin'izao tontolo zao fa amin'ny hery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy satria velona izy sady tsy miova omaly sanio ary mandrakizay anampy antsika ino ny toy zany any Andriamanitra ary Andriamanitra no manamarina an'io zavatra io ihany toy zay efa nataony sakany any anareo tsy ahita ny tena fanambarana sy finoana ny tenin'Andriamanitra zay voabara sy voabarina amin'izao andro zao amin'ny alalan'ireo sekoliny ireo fitoeram-bokiny ireo ahy soratra ireo hôpitaly sy ny sisa hitanareo alaviriny amin'io ianareo ataony ny fandikany ankehitriny toy zay nataony tamin'ny farao ezahany analavirana anareo amin'ny fahitana ny dikan'ny teny voamarina ho an'ny taonan'ny hazavana takarivo zay nampanantenainy voamarina sy voaprofo nizaha zany tamin'ny fahalalany sy ireo sekoly sy ireo olona nianatra kokoa sy ireo fahaizamiana sy ny sisa mba hanakanany anareo tsy ahitan'io ataony io rehetra io mba tsy ijerenareo an'izany ka ahitanareo fa Jesosy Kristy io ahoana ny alalanareo fa Jesosy Kristy io izy de teny fa izy ny teny ho an'izao taona zao ary ny amin'izao taona zao efa voalaza fa io no misy amin'izao taona zao ary iny fa mitrangy zany hitanareo miezaka manao an'izay azony atao izy manakanany anareo tsy ahitan'io apetany eo amin'io zay anarana maloto rehetra hitany hitanareo iantsany io izy hoe olirolera sy ny afako na tsy hoe Belzebuby Jesosy ary na tompotrano nataony hoe Belzebuby impiry lavitra no antsony ny mpianatra hitanareo fa miezaka izy ny anakana anareo tsy ahita ny tena dikany teny tsy hoe hitanareo fa omeny dikany io ka lazainy hoe zao ny dikany io hoy Andriamanitra nampanantena fa amin'ny andro farany de irahako aminareo ny malaka efatra tsy mila fampiana zany nataony io hoy izy fa tahaka ny tamin'ny androny Loto ho tahaka ny Sodoma no isy an'izao tontolo zao ary amin'io fotoana io eo amin'izany no anehoko ny zanak'olona eo mihitsy hitantsika ireo karazana fakatahaka rehetra ny amin'io sy ny maro hafa nefa de ananantsika ny tena izy zay koa hitanareo nolazainy fa atao zany milasa izy fa hipoitra ny antikristy ka mitaka ny olobafidy mihitsy raha azony atao nefa hoy izy avelao ihany izy ireo avelao ihany izy anao ny ataony fa ho voaseho ny adalany nahoana ny fizahatoetra omeny teny no manam-pirofan'io hitanareo hoy izy rehefa mifanandrika amin'ity teny ity tokony ho toy zao ny fandeha ny toy ity tsy nokony amin'ny taranaky ny menarana tsy nokony amin'ny zaozaona ny afako tsy voambara tamin'ny mihitsy zany hitanareo tsy mbola rahalahy jereo fotsiny ny toerana voateny mamara sika satria efa amrobe folo zao mario fa miezaka izy ny anakana anareo tsy ahita ny dikany teny ho an'izao taona zao ny hoe efa voadika ny hazavana takarivo zany de inona dikany zany ny fotoana ho an'ny exodosy dia atombotra tonga akazy Andriamanitra azo antoka tsy misy to zany hitanareo eny te metraka fanontaniana aminareo indro fefa amrobe folo zao mahery 10 minitra ary toizantsika ararivo hitanareo ve ny Andriamanitra zao taona zao inonareo ve zany hitanareo ve ny fandehany fiangonany iray ara-tsainy ara-tsiasa mpikambana amin'io ny tontolo rehetra eny am'ireo anara-piangonana fa hoy ianareo kristianina inona ny anara-piangonana ikambananao raha nikambana tamin'ny anara-piangonana iray de tsy niloko kristianina ny tenako eny teny mavesatra zany nefa marina fa voalazako teo fa ny fahalalana sy ny siasa ary ny kristianisma de tsy misy imbonany mihitsy ny ray avy amin'ny devoly ny ray avy amin'Andriamanitra zay rehetra mandany tenin'Andriamanitra manaravira an'izany hitanareo tsy tompoko miantso ny baiboly amin'izao andro faran'izao ho andreo
ireo kristianina mba hivoaka amin'io fitsakatsakana io dia ilay azo ny tsara sy ny ratsy. Azo antoka fa misy tsara aminy, misy olona afaka naratsy ny hôpitaly ve tsy tompoko, ny fitoeram-boky tsy tompoko, fampianarana tsy tompoko. Saingy hitanareo fa omeny azy ireo zany nefa tsy eo ny teny. Hitanareo ny mahafitaka an'io, omeny fiangonana le izy ireo fa ny mpivavahana tao. Andriamanitra iray mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, nolazany mialoha ny baiboly. Eny, ny anankiray amin'ireo vatan'ireo no misy anareo, tsy misy afa-tsy roa amin'izany ihany eto tany, izay foana ny nisy ary toy izany foana mandra-piavan'i Jesosy ka ompiteny ny ray amin'izy ireo. Eny, ny anankiray amin'ireo vatan'ireo no misy anareo, ny ray amin'izany ikambananareo io, ny ray kosa teraka ao amin'io ianareo. Hitanareo, ny ray amin'izany ampahany ianareo satria nateraka atao amin'io, ilainareo no ampahany io. Azoko lavina ve ny fananako sandry, toy izany koa ny tsy afahako mandany izay mety ho tenin'Andriamanitra. Raha ampahan'Andriamanitra ampahany William Branham fa misy ampahany maro amiko, ary ampahako ny ampahany tsiraray, ka tokony ifanaraka amin'ny fanahiko ny tenin'Andriamanitra rehetra, tokony ifanaraka amin'ny aiko, tokony ifanaraka amin'ny fiainako, tokony ifanaraka amin'ny fievitro zany. Raha mifanohitra amin'io ny fievitro dia tsy monina ato amiko ny fanan'Andriamanitra. Marina zany, tsy vitako ny andahany teny ray amin'izany. Ny anankiray amin'ireo vatan'ireo no misy anareo, tsy maintsy zay, tsy maintsy zay fotsiny. Na zany vatan'Andriamanitra zay amin'ny alalan'ny teny, na zany vatan'ny Satana amin'ny alalan'ny fiangonana. Ary zao toy izao rehetra dia tsy maintsy ikambana amin'ny fiangonana iray ka anompy izay Andriamanitra ao. Tsy maintsy anompy ianareo na ny Andriamanitra ny fahalalana ka hiakina amin'izay renareo avy amin'ny fahalalana, hiakina amin'ity na izato na ny hafa-ko, na ianareo hiakina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ka hiandry azy ana marina zany sy anao an'io marina. Ny tena fiangonan'Andriamanitra dia miandry ny fiaviany io andro milenioma mahafinaritra io. Zay aviany tompontsika soa aka n'ilay ampakariny miandry. Feno fiatanana ny foko raha eo ampiasany miambina sy mivavaka satria iveriny eto tany ray ny tompontsika. Iveriny eto tany ray ny tompontsika. Ho fatorana ary fotoana Satana dia tsy alaim-panahy intsony sika rehefa iverina eto tany ray Jesosy. Ry vahoaka eto amin'ity Etazonia ity, eo amin'izay andehanan'ity afatra ity ankehitriny, mansira ny fahalalana io faingana arak'izay azonareo atao. Dia zao taona siantifika ivelomantsika zao, mansira eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Ianareo za tsy misy afaka mahafantatra an'io, tsy misy afaka anaporofo an'io. Andriamanitra tena no manapirofo an'io. Tsy misy manana zo ny andiky zany, na zana olo-kafa ka manana zo. Andriamanitra tena no mandiky zany, efa nampanantena izy, laza izy fanao an'io amin'ny andro farany, sady anajamba ny mason'ny olona ny Andriamanitra ty taona ratsy ty amin'izao andro farany zao, amin'ilay fahalalana ara-tsaina eo amin'ilay azo tsara sy ratsy miaroaro izay mbola omen'ny olona trany. Ary indro fahatonga eo amin'ny fiafarany io zavatra io, dia eo anara-piangonana tany amin'ireo taonany famaizinana fahiny io sy ny talohan'ireo taonany famaizinana izay samy miafara eo amin'ilay lehilahy malaza iray, dia Satana izay nilaza hoe anandra-tena ho ambonin'ireo zanak'Andriamanitra. Ary hiaino ahy izy ireo fa tahaka an'Andriamanitra, mipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy, ka lavo manaiky an'io reo zanak'Andriamanitra. Zao zany ilay zanak'Andriamanitra manao hoe ny vadiko tsy izy mihitsy izy io tena toizo ary ataovy ihany. Hitanareo, hoy nareo nilaza izy hoe zanakan'Andriamanitra. Eny tompoko, ny lehilahy na izy dia natao ho araka ny endrik'Andriamanitra, ho voninahitra Andriamanitra. Ary ny vehivavy dia vokatra ny volavolaina avy tamin-dra lehilahy fa tsy avy tamin'Andriamanitra. Eny, rehefa hitan'ireo zanakan'Andriamanitra fa tsara tare ny zanaka vavin'ny olona dia nakavady tamin'ireo izy. Ary tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany amin'ny andro iaviny zanak'olona. Jereo eto, raha tianareo fantarina hoe aiza ny digana misy ny fiangonana, dia jereo hoe aiza ny digana misy ny vehivavy. Eny, satria maneho ny fiangonana izy. Jereo ny zavatra ataony. Eny, amin'izao taona ratsy ny fitsagajagany zao. Jereo, teto an-tany dia tsy mbola nisy nahitana tanàna mahatsiravina ratsy ambany feno fitsagajagany mihoatra noho ny Nazareta, nefa avy tao noho ny fidianan'Andriamanitra Virjinina. Momba misy zava-tsova avy any Nazareta, ary avy amin'izao taona ratsy zao zay nanajamban'ny Andriamanitra zao taona zao ny mason'ny olona amin'ireo dogmany sy ireo anara-piangonany. Avy ao amin'ity taona ity mihitsy no ifidianan'Andriamanitra vahoaka iray hitondra ny anarany. Na dia ambanina sy atao tsinitsinina azy ety dia hoentin'ny tompony ray androany izay nifidiny hiditra ny varavarana ka mendrika ny fehezahana rehetra zany. Dia hira sy obo sika ary andiny amin'io amafa ny ranomasontsika ny zanak'ondry. Andalo herinandro hifankahitana mahafinaritra sika amin'ireo 10 fotoana voalohany. Marina zany.
vahoaka mahafinaritra mitondra ny anarany zay nantsona hoe ampakarina zany ve na dia ambanina sy atao tsinitsinina azy ety dia hoentin'ny tompony ray androany zay nifidiny iditra ny varavarana ao amin'ny Exodosy ka mendrika ny fezahana rehetra zany hoa efa miala ianitra ary miamiletika ny androko ny fahitany masoko efa miena ny lelafy kely ny fianako efa manomboka miamaty tsy atahorako ny eziny fa te ilazan'izao tahaka ny Paoly fantatro izy amin'ny herin'ny fitsanganana naiza andevenana izy ireo na rendrika any amin'ny ranomasina na may ao amin'ny laforo na lany liona iantso izy dia amaly amen andesy kivavaka raha misy eto na zay any ivelany eran'ny firenena ka ampitanany zao afatra zao eny amin'ny fiangonana kely misy anareo sy reo miangona ao amin'ny hevitra na aiza mety hipetrahanareo raha misy anankiray avelao ho andresy lahatra anareo avelao hiangavy anareo amin'ny mahampitoro ny filazantsara avelao hiangavy anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mansira ny fahatezerana misy amin'izao taona mahatsiravina zao aza manompo ny Andriamanitra zao taona ratsy zao fantatro fa hoe nareo tsara zany mahafinaritra izy ireo zany tokoa ny azo miaroaro tsy azonareo afangaro amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra fa teny natao inona amin'ny finoa zany fa tsy amin'ny fahalalana tsy hoe azonareo zany fa ekenareo io lazainareo marina zany dia mivelona amin'ny alalany anareo avy eo zay ihany no angatany ataonareo raha misy eo amin'ny andiantsika manatrika eto tsy afaka anao antso amin'ny altara sika mba hitondrana anareo ety satria tsy ampy ny toerana fa ho anareo zay ihany ivelany zay mifandray amin'ny telefônina raha misy anoany ka tsy mahafantatra azy aza mba raha vehivavy ny teny mafy anareo ho any maraina tsy hoe za fa nanonona ny teny fotsiny ny borivolo ny manao an'ireny fitafiana kely ratsy reny ka miakanjo mba ho hita tena seksy nefa tsy tonga saina ianareo fa io fanahy io no mety madio anareo raha nabavy ry malala raha ny vatanareo ny resahana saingy tsy hitanareo ve ny zava-mangeja anareo amin'ny anareo Andriamanitra ve ka tonga ny zanany vavy ananendrika seksy mba mitana ny zanany lahy ka hitsiritany azy ary atonga azy roa ampamoahana noho ny fitsakatsakana anao an'izany ve izy ranabavy apetrao aminareo zany fanontany zany tsia lavitra zany fiheverana zany aza ilika amin'Andriamanitra io ry lalahy nomeny io Andriamanitra io ny fanahy ty zao tolo zao ty ve nareo ka lasa tsy afaka hita hoe tsy mety zany no ajambainy ve ny masonareo tamin'ireo faiza miaina misy eo amin'ny fiangonana anaram-piangonana fanekem-pinoana sy ny sisy ka lasa tsy afaka hitanareo fa manamarina ny teniny Andriamanitra ary manatanteraka an'io araka zany ny asanareo ve ny mpampiasanareo ve ny vadinareo ve ny zanakareo ve ny fiangonanareo ve sa ny hafa koa no nampisaraka anareo tamin'ny tenin'Andriamanitra izay ihany tokana loharanonaina mansira an'io ralahiko tianareo amin'ny fitiavana araka an'Andriamanitra tsy hoe misy ralahiko angarako kokoa no ianareo tsy misy mitsy raha zay no ataoko dia mizatavan'olona tsy nilazan'ireo zavatra eo mba hatezitra anareo asehoko lazaiko ireo zavatra eo no zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny mampanompon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra tampoko no ilazako an'ireo zavatra eo aminareo mba hahitanareo sy hafantaranareo mety tsy nalala ianareo raha tsy niteny taminareo tianareo ve ny andositra an'izany an'io eny naiza misy anareo manerana ny firenena andesika iondrika Andriamanitra malalo napetraka eto anatrehako reto mosary reto misy olona marary mametraka ny tanako eo amin'ny reto mba hanasitrananao azy ireo ary matoky tompo fararivo dia isy fihovirin-dehibe fa hoeto lay herin'Andriamanitra ka isy an'ireo famantarana sy fagagana lehibe toy nandreresanay ny vokatra nisy tamin'ireo fivorina vitsy natao farany fa mahatalanjona tokoa ny fahitana ny zavanitranga mangataka ho Andriamanitra malalo ny anomezanao anay ny ampahandro rarivo angatahako amin'ny fahatsorapo zany tompo no ny fitiavako anao sy ny teninao ary ho any reto vahoaka reto ekeo zany Andriamanitra malalo ary niany amin'ny firenenany na zay eto ankehitriny raha misy marary na marofo nefa voateriny tsy aketo izy rarivo tsy anatriketo
na ho any amin'ireo fiangonana na re toerana zay ivorian'izy ireo mangataka ao ny anasitrananao azy reny. Eny tompo, kanefa ho an'ilay fanasitranana lehibe indrindra amin'rehetra rasitrananao arabatana amin'ny adana ny tenan'izy ireo amin'ny raboka aretitrahatra sy ny sisa dia ararindray izy ireo tsy salasala zany raha mbola ivelona maritra satria mbola eo ambany ota ny vatan'izy ireo lay oziny fa velao izy ireo andray ny tena fanasitranan'Andriamanitra dia ilay fanasitranana ny aina zay mahatonga azo olom-baovao tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary koa hiandry ao amin'ity taberna kely antitra ity ny fanavotana ny tena rehefa avitra ny aina. Ikeo zany tompo andositra nireny anara-piangonana sy reny fanekemponony reny ena izy ireo Andriamanitra ny aona tamin'ireo rahalahy mahafinaritra indrindra tany amin'ireny fanekemponona sy anara-piangonana reny nefa Andriamanitra ahoana ny fomba ilazako an'io mba ahitan'izy ireo ka amela azy ahitany tena manahira-tsaina azy zany kanefa fantatry koa ny lazanao hoe tsy misy mahay manatona na tsara tohinina izy na malemy fanahy na tsara fanahy raha tsy ny raiko no miantso azy ary zay rehetra nomeny raiko anatony izy ireo koa tompo tsapako ny andraikitra mafonja eo amiko ny teny ny fahamarinana ary tsy tony ny voalazan'ny Paoly hoe manatsatso ny tenin'Andriamanitra ka mampiaroaro an'izany amin'ny dogme ny anara-piangonana toy ny azo ahitana ny tsara sy ny fahalalana miaroaro tsara sy ny ratsy fa amin'ny fo misokatra ho an'ny fany masina. Ekeo zany Andriamanitra vonjeo ny tsiraray eny miaraka amin'ny lohantsika miondrika ary ny masontsika mikipy tsy hoe amiko akory tsy afaka ilaza toy zao aho hoe tsy mampaninay nareo na anao anina tsy mampaninina zany tia nareo aretanako fa tsy heverinareo hoe satria voatery ny teninasika toy ny voalazan'ny Paoly tiako no tonga eo aminareo ka hanovany toetra tsy hoe satria tsy tiany izy ireo tiany izy ireo tsy tahaka an Jesosy zay voatery nanitsy azy ireo nefa aveo mato azy ireo hitanareo raha eo mamela azy ireo tsy fantany akory zay ataony ny fieritreretana hoe olombelona iray zay nitady ny homahitsy sady miezaka ny homahitsy nefa hita fa ny devoly io ihany no zavatra toerika dia ny fanajambana ny mason'ireo olonireo tokony arehetra ny voninahitry'Andriamanitra ty fireneny ty raha ny fahitana ny zava-mitranga eo anivony amin'izao andro faran'izao zao faran'izao nahoany reto fifohazam-panahy reto no tsy nikasika andreo firenena tamin'izany eto ny morotsiraka andrefana dia ny andrefana indrindra amin'izay azo le eny nikolotroka any amin'ny fanambaniny tany ny fanakana ny ota ary eo ampileteany zany misy toerana maro dia Los Angeles sy Hollywood milentika toy zao isaky ny ora ka tsy misy fomba nakanana an'io eo sika zao mety andre ny antso amin'ny fotoana rehetra sika raha fantatrareo zany ankehitriny aoka tsisy ijery raha fantatrareo anefa avy ao amponareo manontany anareo tsy afaka alalan'ny fonareo raha tsy hoe ambaran'Andriamanitra zany fa avy ao amponareo raha hitanareo fa tsy eo amin'ny toerana tokony isy anareo eo amin'Andriamanitra sy ny teniny anareo ka ao amin'ny finoana anangana antananareo amin'ny fotsiny ve nareo ka anao aminy hoe tompo manampia ianao Andriamanitra ao ivelan'ity fiangonan'ity fen'olona eran-drindrina atao anatiny sy any ivelany tena misy tanana manjatony maro mihitsy mety 200 angamba ny tanana mitsangana misaotra anareo ny amin'ny fahatsoram-ponareo Jesosy malalo aza vela isovery amin'ireo na dia ray aza amampanomponao izay mijoro manelanelana ny velona sy ny maty ka maneo azy ireo manondro azy ireo ny tenin'Andriamanitra tsy afaka monjy azy ireo tompo nefa ateo vonjeny izy ary raha io toy nefa voalazako matetika hoe miposaka ny masoandro rehefa maraina ary raha miakatra manivatsiva ny tany zany dia irahan'Andriamanitra mba namasaka ny vo isiny ny sakafo aranofo mba ho fivelomana aranofo nefa Andriamanitra hoy ianao hiposaka amin'ireo zay matahotra ny anarany ny masoandro ny fahamarinana zay manana fanasitranana eo amin'ny elany aoka ny masoandro ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra no hiposaka ao amponin'ny olona ka reo tara-pahazavana ny fanasitranana ny amin'ny finoana an'io teny io no anasitrana zay rehetra tsy pakato ny teny ary hitondra azy ireo alitreo amin'ny fahafenon'ny zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra anao izy ireo tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na ireo zay eto na ny any ivelany atolotra ireo zay nanangana ny tanany taminao mba ho famonjena ny ainy amen
eo no ahitany aiko nakarina aiza eo amty altary ty fitsarana any ankotry ampinona no ijereko ny toerana alehako akaiky ny azo fijaliana eo ny toerana iantonany teny azo fijaliana no voninahitro mandrakizay mandra-patongan'ny aiko nakarina ahita fitsarana any ankotry ny ony Jesosy eo tehirizo aho zay le izy nombona niaraka taminy tsy misy zavatra ilaiko eto am'izao tontolo zao tehirizo voaombo aho fa misy loharano sarobidy mamempona ho an'ny rehetra reny ranony fanasitranana mikorina aveo amin'ny loharanony Kalvari eo amin'ny azo fijaliana eo amin'ny azo fijaliana no voninahitro andesika anangatanana mandrakizay mandra-patongan'ny aiko nakarina ahita fitsarana any ankotry ny ony reko ny antso mpamonjika atoloro ny tananareo araiso tanana ny hafa laza hoe Andriamanitra hitanao ry kristianina reko ny antso mpamonjika tsapanareo ve ny fanatrehany ianareo zay any amin'ny onjan'ny telefônina any mifandraisa tanany anareo any de ataovy hoe Andriamanitra hitanao ry kristianina fantatry fa misy tombodrano etsaoriny etsy eo pakana olona zay mitondra ny anarany izy ianao zay mbola tsy vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny otanao misy dobo etsy misy akanjo etsy misy lehilahy efa mijoro etsy tonga soa ianareo raha tena ekenareo ho tony mpamonjy anareo Jesosy ka inonareo ho famarina an'izany tsaroa fa tsy mbola nisy olona tao amin'ny baiboly na tamin'ny fotoana rehetra talohan'ny nisian'ny rafi-pivavahana katolika ka efa nisy natao batisa tamin'ny fomba hafa ankoatra ny tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy misy ahitana an'izany ao soratra masina na ny tantara ka efa nisy olona natao batisa tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona tamin'ny anaran'ireo fiantsoana hoe ray zanaka fany masina dogma katolika zany fa tsy fampianaran'ny baiboly nisy pretra iray resaka tamiko nanontany azony amin'io ozy zay ny marina saingy zay ny fiangonana ka azonay ovaina zay rehetra tianay ny fiangonana ny masy mandidy ao amin'ny fiangonany Andriamanitra oya ao amin'ny teniny Andriamanitra ary ato ny fiangonana ka oya ny teny de Andriamanitra ka raha mifanolotra amin'ny teny ny fiangonana de tsy inoky ilay fiangonana ataoko lainga ny tenin'ny olona rehetra na pretra azy izy na papa na mety ho inona ary ny teny Andriamanitra ny marina ary Paoly no nitaona ny olona rehetra na toy inona efa nanaovana batisa azy raha tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy mba ho tonga ary averina atao batisa indray ary taoriny nazahoany sasany fany masina o Petera mo misy mahazo mandrarany rano hita fefanandray ny fany masina izy reto asa 10:7 hita fefanandray ny fany masina tahaka antsika izy reto fony de nandidy azy reo izy alohan'ny alanareo eto na de fanandray ny fany masina azy ianareo tongava ary eo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
satria nomena ny petera ny fanalaidi ny fanjakana nanao hoe na inona fehezinao hoe ty an-tany de ho feheziko any an-danitra ary inona nataon'ny fanalahidy mamazavatra zany ny zava-miafina ary efa ho Jesosy mandehana manaova batisa azy ho amin'ny anarany ray zanaka fany masina de napetrany eo zany mba hanajambana ny tsy mino jereo nahoana tsy narahany petera rabaky teny io tsy maintsy zay raha misy olona natao batisa tamin'ireo fiantsona ray zanaka fany masina de mbola tsy vita batisa mihitsy izy tsy ho am'ilay anarana ray de tsy anarana zanaka de tsy anarana ary fany masina de tsy anarana ny maizy azo ny hoe fany masina ohatra hoe olombelona to zany ny fany masina fiantsonany hoe ray za zao ray fiantsonany hoe zanaka za zao zanaka fiantsonany hoe olombelona zay ny maizy fa ny anarako de William Branham ary ny anarany ray zanaka fany masina de ny anarany Jesosy Kristy ho Jesosy tonga tamin'ny anarany ray koa izy ary no anarany ray zay zanaka rehetra de tonga amin'ny anarany ray fa ny anarany ray dia Jesosy Kristy hitanareo ve ny tiako ambara raha milaza aminareo aketsy mba akazavatra etsy amin'ny fandraisan'olona amin'ny anaran'ny ben'ny tanàna firy malala hoe izy ny ben'ny tanàna ilay sakaizako akaiky Rich Vicine eny tsy andehany ianareo ka anao hoe amin'ny anaran'ny ben'ny tanàna hoy ianareo amin'ny anaran'ny Richard Vicine ny vahoaka mony Jeffersonville ny malala azy ka zay no antony lazany hoe ray zanaka ary fany masina tao aminy ny toerany mahandriamanitra azy ny fahaferony fomba n'andriamanitra ara-batana hoy izy manaova batisa azy ho amin'ny anarany ray zanaka fany masina joro teo petera niaraka tamin'ny fanambarana zay nanorena ny fiangonany ny am'izay na izy azy ka nanao hoe mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy ary tsy mbola niodina tany an-danitra sy teto tany ny fanalahidy tsy misy anarana hafa ety ambany lanitra nomena ny olona azahoana famonjena nahoana ianao no manao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny ota na elikiza velanareo de voavelo zany hitanareo fa raha heverinareo fa tsy mendrika izy io ka tsy tokony atao batisa de aza atao zany satria raha ataonareo zany de fa zay hitanareo azonareo ve tiako lazainy reko ny antsony ny teny ny antso hidina ao am-pasana reky tsy tianao ve ny ara-maty amiko mba hahafahanao iara-belona amiko antsony mpamonjiko reko ny antsony mpamonjiko inona reny olona zay zao to zao ento ny azo fijaliana ka manaraha ankehitriny raha mbola tsy teo ianareo na aiza fa teny izy hitondrany misy tombodrano etsy na aiza hitondrany dia anaraka ao na aiza hitondrany dia anaraka ao andeha hiaraka aminy aho hiaraka aminy hatramin'ny farany ndesika iondrika andriamanitra malalo vonina ny dombodrano ankehitriny mitenena am'ireo fo tompo ho reny izy ireo anie Kristy lay teny hiantso azy ireo ary hiaraka amin'ny hatramin'ny farany hiaraka aminy amaki ny sa hiaraka aminy ao amin'ny dombodrano andray ny anarany tiako no isan'ny olona zay nantsona hitondra ny anarany ino ny teniny akatoa tsy fampikasokasoka am'izao tolo zao mihitsy ho matoky ho vady ampakarina tsy anamaivana ny teniny aho na de kely azy am'izay rehetra angatahany ho tena ampakarina matoky zay rehetra angatahany atao de zay no ataoko raha tian'ilay vadiko ratry zay ny amelako ny volokitsery de ataoko zany raha tiany esoriko zao manjamaso rehetra zao de ataoko zany raha tiany ambarany amiko fafana ratsy io de le ratsy fampikasokasoako am'ireny fiakany seksy reny de ataoko zany esoriko ihany reny tsy aoko zay lazany hafa esoriko ihany reny tiany voako avy amin'ny hoandiany misy ah io re tsy mino de ataoko zany na de eo aza ny fivelomako na mety hoinina koa nampanantena izy fa tsy andao ah mihitsy na foy ataoko zany hiaraka amin'ny hatramin'ny farany
tiany aho raha atao batisa amin'ny anarany ataoko zany. Tompo nampanantena zany eo amin'ny teninao ianao ka zay ary no tianao ahitan'izany aneny tsirairay tompo ka amin'ny famoram-panahiny ankofany ampanetretena eo amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako. Amen. An'Andriamanitra ianareo horaisin'Andriamanitra anie ireo fiteniko amin'ny tsy tapatapaka ka atao no tena tsapanareo. Zay no vavako amin'ny foko hovonina ny tombodrano zay rehetra teo tonga aoka izy ireo ilazany amin'io ny mpitoro teny aoriana kely zay rehetra mibebaka ka te atao batisa atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mandrosoa fotsiny. Efa vonona ny rehetra, efa vonona ny zavadrehetra zay rehetra azonay atao hanampianareo mba hivelona ho an'Andriamanitra dia eto zay mba hanao an'izany hitanareo any Andriamanitra. Ankehitriny andesika hitsangana. Ankehitriny ilay hira kely fanaontsika tiako izy satria ny tia mialoha. Andesika hiran'io sika rehetra azy. Tiako izy. Andesika anankatanana raha io piranan'io. Tiako izy satria ny tiay mialoha. Ka maty ho famonjena teo amin'ny hazo tao Kalvary. Aondreny lohantsika sy ny fotsika ankehitriny ary andesika hiran'izany antenda ho azy. Tiako izy. Oh Andriamanitra raina io mamindrafo aminay izay olona mahantra tompo. Mehoery zay ho an'ny asa izay mbola eo anoloanay. Ampio aho Andriamanitro, ampio aho. Tsapako fa mbola misy zavatra miandry eo aloha raha io. Ampio aho Andriamanitro mba halalako ny fahamarinana. Tario reto olona reto Andriamanitra malalo. Tario izy ireo. Zay no angatahako amin'ny anaran'i Jesosy. Eny raha mbola miondrika isika dia angataka ny pastory etona raha laniville ilay rahalahy malalatsika mba hiakatra eto ka ilaza zay andeha ataony mikasika an'izay. Ny amin'ny batisa mety azo ambary zany ataoko fa misokatra ny tombodrano na zany na tsy zany.